Amin'ny fifaliana lehibe no iara-banantsika mianakavy ireny afana malala ato anatin'izao fotoana izay rahantsika amin'ny fandalana misandrata indray amin'ity androany ity. Amin'ny fofeny fifaliana feno firavoravoana no iara-banantsika rehetrarehetra indray androany manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao izay manaraka ny fandalana misandrata faly be mihitsy ny tenako miaraka aminareo ary ianoka andratsika ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra ny anarany amin'ity androany ity. Ianatra indray isika ravana malala hitsahatra eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny tongotry Jesosy eo tsika miankohaka androany satria natsapa fa lehibe nataon'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy tamin'ny herinandro iny hitantana ny fiainantsika rehetrarehetra izy nomba atsika izy nataiza nalehantsika nataiza dia teo Andriamanitra nitantana antsika ry havana malala ny fitiavany ny alolalana ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary izany mahatonga antsika mbola mijoro eto androany satria mbola matsapitsika fa tia antsika Andriamanitra. Ninona zavatra mety lalovanao tamin'ny herinandro iny dia isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aleloia. Fa ambadiky ny zavatra mitranga ry havana rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra tsika dia ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainantsika dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe misy antony avokoa ary tsy antony ratsy fa tsy maintsy antony tsara satria Andriamanitra sady tsara ny mpanao ny tsara no Andriamanitra miaraka amintsika rehetrarehetra. Ka androany teteny aminao sahady aty am-piandohana manao hoe raha hiteran'Andriamanitra tsika androany dia tena hiteran'Andriamanitra isika. Tena hanome voninahitra azy tsika ry havana amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra mihitsy no entintsika manandratra azy amin'ity androany ity. Isaotra azy hanome voninahitra azy. Aleloia. Antsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha nahatsapa ianao fa nomen'Andriamanitra fahasoavana ny ankohonanao, raha nahatsapa ianao fa nomen'Andriamanitra fahasoavana ny vady aman-janakao, ny fiainanao nahatsapa ianao fa teo anilanao Andriamanitra tsy nahanary ianao, tsy nahafoy ianao dia andeontsika androany isaotra an'Andriamanitra. Fotoana izao ahafahantsika
manome voninahitra n'Andriamanitra ry havana malala. Sotranao indray izay Jesosy, mankasitraka anao izay ny amin'ity fotoana androany ity. Manome voninahitra anao izay Jehovah'Andriamanitra, miankoky eto anoloan'ny seza fiandriananao satria fantatray Andriamanitra fa ianao no mendrika an'izany. Ary raha tonga eto izay androany Jesosy, tsy atolotra iniza niza fa tsy ianao irery ihany ny fiankofanay. Efa nilaza ianao Andriamanitra fa Jehovah'Andriamanitra irery ihany no iankofanao, izy irery ihany no tompoinao. Dia izany no ataonay eto androany Jehovah'Andriamanitra. Hiankohaka aminao zahay, hamoritra lohalika eto anatrianao, anetry tena eto anoloanao Jehovah. Anokatra ny fonay sy ny fanahinay ny sainay manontolo, manatona anao Jehovah'Andriamanitra, manatanteraka ny didinao Jehovah'Andriamanitra, satria tianay ianao, satria maminay ianao Jehovah. Dia tanterahanay eto androany Andriamanitra izay mba tianao. Jesosy eo hiankohaka eto anoloanao zao, hiankohaka eto anatrianao zahay tsirairay avy izay tonga eto androany Andriamanitra. Mahatsapy izay Jesosy fa voadidina fahasoavana, voadidina fitiavana, voadidina tanana mahafinaritra ny fiainanay Andriamanitra. Ny tananao mitsotra manambina anay isan'andro isan'andro Jesosy, mitantana ny fiainanay n'aiza n'aiza Tompo, mitaha ny fiainanay Jesosy eo, no kasiha ny tananao avokoa ny fiainanay rehetra, hatrany anatin'ny vilaninay, hatrany ny vilianay Jesosy, hatrany anatin'ny tômôbilinay, ny zavatra rehetra ny ainanay, dia no kasihanao avokoa ny tanam-pahasoavanao sy ny tanam-pitiavanao no nahatonga anay toy izao Jehovah'Andriamanitra. Matoa izay tonga eto androany, afaka milaza fa tsy manan-java-mahory Jesosy, nomenao sakafo sahaza nandritra ny herinandro, no tahininao tamin'ny fitahiana mahatretrika Jehovah'Andriamanitra. Tsy nitarainy izay tamin'ny herinandro iny, tsy nanaovana SOS nangataka satria tsy nanakohanina Jesosy malalo, fa no tahininao zahay tsirairay avy reto. Misaotranao izay Andriamanitra, fampamelona anay ianao, mpanisy fofoninaina mahavelona ianao Andriamanitra, mpanangana anay ianao Andriamanitra, mpitantana, mpamindra fo aminay tsirairay avy. Ary izany no ivelomanay eto androany satria tena tsapanay tokoa fa mamindra fo aminay ny Andriamanitra. Eny Jesosy malala, isaoranay anao ny fitantananao anay tamin'ny herinandro iny. Anomezanay voninahitra anao Jehovah, izay rehetra nataonao anay tamin'ny herinandro iny Andriamanitra, fa tsy ho voavalinay, tsy ho voavalinay ato anatin'ny misandrata, tsy ho voavalinay ato anatin'ny ora iray Jehovah'Andriamanitra ny nataonao, fa fisaorana sakasitrahana, ny tafotafo no entina eto androany Jehovah'Andriamanitra. Hodoranay eto indray Jesosy ny kitay, hodoranay eto indray ny fanatitra Jehovah, dia fanatim-pisaorana sy fanatim-piderana atolotra eo anao izany Andriamanitra, fa mendrika an'izany ianao no mendrika an'izany Jesosy, dia anoloranay an'izany voninahitra ny eo anao. Aleluia. Otrika ravana malala androany, anandratra an'Andriamanitra tsika androany dia teny hoe Jesosy malalo, iteranao aho. Aleluia. Amen. Aleluia. Aleluia. Jerentsika alony tsy misy feo anirantsika, jerentsika androany izay jerentsika. Aleluia. Tsika androany arahira ny tirany Mariza Rason'iray be tsika hoe tontolo andro iterantsika n'Andriamanitra. Aleluia. Fahasavanao tsy nasarakay, maniazakazakay atoandro, nanandresy angalafay, mandritsy ny tontolo andro, masintanonanananakay, asansaiko indray aho, milamyaonanao indray, asansaiko indray andro, milamyaonanao indray.
Nahoana moa izay Jesosy ny tsy hira firam-baovao anao androany. Anefa Andriamanitra, ny zavatra ataonao anay dia zava-baovao isan'andro Jehovandriamanitra. Vaovao isan'andro ny famindram-po, vaovao isan'andro ny fahasoavana, vaovao isan'andro ny zavatra rehetra ataonao Andriamanitra. Ka nahoana izay tsy hira firam-baovao ihany koa androany. Herinandro vaovao no nomenao anay tamin'iny herinandro iny. Androany koa fiderana vaovao nomenay anao Jesosy. Raha laza taminay ianao fa ampy anay ny fahasoavanao, dia tena ampy anay izany Andriamanitra. Tsy ny fahasoavana ny ainanay omaly no iainanay androany, fa tena navaozinao mihitsy mifanaraka amin'izay nilainay androany no nomenao anay androany Jehovandriamanitra. Na dia ny tontolo andronay aza dia tsy misy mitovy Andriamanitra. Ny asa ataonay sy ny zavatra rehetra ataonay ange Jehova tsy misy mitovy anie Andriamanitra. Fa mahavariana fa mifanaraka amin'ireny mihitsy ny fahasoavana izay omenao anay Andriamanitra. Nahoana izay androany tsy mba hidera ny anaranao. Nahoana izay androany Andriamanitra ny tsy hanandratra ny anaranao satria lehibe izany Andriamanitra izany. Asandatra satria lehibe loatra tsy takatry ny saina. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy Andriamanitra. Tsy misy takatra izy rehetra ataonao. Ny ataonay dia ny mandeha fotsiny, dia miaina fotsiny dia mandeha fotsiny Andriamanitra.
fa ianao daholo no manao ny zavatra rehetra mandamina ny zavatra irehetra ny lalanay alaminao ny fiainanay alaminao saininao avokoa izay rehetra momba anay Andriamanitra izany maha-Andriamanitra anao izany tsy mpanjaka fotsiny ianao fa tena Andriamanitra tsy toy ianao lehibe ianao Andriamanitra sahaninao na ny madinika na ny lehibe eo amin'ny fiainanay na ny zavatra kely na ny zavatra ngeza Jehovah Andriamanitra tsy misy tsy sahaninao Jehovah Andriamanitra izany mahatonga anay androany Andriamanitra miankohaka eto anatrehanao satria izany hanomba azonay atao tsy takatry ny sainay ny fahalebiazanao tsy ho vitanay ny hitanisa ny fahatsaranao Andriamanitra fa ny ataonay fotsiny androany miankohaka eo anatrehanao izay satria fantatray fa mendrika anao izany Andriamanitra izany hanomba azonay atao androany dia ataonay Jesosy hiteranao eto akianjanao hifaly eto amin'ny falatrehanao Jehovah eto nafahanay mifaly eto nafahanay miaona aminao eto nafahanay maneho fahalebeny Andriamanitra ifafahanay misaotra anao izahay miteranao izahay manandratra anao satria tompo tsara loatra ianao Andriamanitra tsara eo amin'ny fiainanay ianao haleluya Naona
anankiray ry havana malala tsy ahiteran'Andriamanitra mihitsy raha hijery zavatra tsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Raha hiteny foana izy hoe za Andriamanitra nangataka zavatra ohatr'izao nefa tsy nomenao. Za Andriamanitra mba nila zavatra tahaka an'izao nefa tsy nataonao mihitsy le izy. Dia zany olona izany tsy ahiteran'Andriamanitra naovinanao vina. Tsy ahiteny amin'Andriamanitra mihitsy hoe miteranao azy Jesosy fa tsara ny nataonao. Fa ny olona anankiray mahay miteran'Andriamanitra dia mahita, haleloia, fa nanao zavatra teo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Mahita fa tsy nisy afa-tsy Jesosy navita ny fiainany, tsy nisy afa-tsy Andriamanitra navita ny fiainany. Mahay mijery ny dia tanan'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainany manontolo. Misy dia tanan'Andriamanitra nge rehefa ny fiainantsika. Ary raha ny fiainanao io tsy nikasihan'Andriamanitra dia tsy ohatr'izao ianao. Fa ny olona mahay mijeran'Andriamanitra dia mikaroka mihitsy hoe Jehovah, endre zany fahatsaranao. Endre zany dia tananao eo amiko Andriamanitra. Mikasika hatrany anatin'ny foko any, nanova ny fiainako. Maninona no lasa ohatr'izao? Maninona no lasa tsy tia? Na dia mihaino teny ratsy aza ny sofiko, tsy mety amiko intsony izany. Maninona ny foko ny lasa falifaly foana, madio lalandava, lasa tsy mitahiry alahelo sy fatezera. Tsy izany nanao an'izany fa ianao. Ry havana malala, ny tanan'Andriamanitra nikasika ny fiainantsika rehetra. Hatrany anatin'ny saintsika sy ny fanahintsika ny idiran'Andriamanitra tsehatra. Izany mahatonga antsika ohatran'izao. Mahatonga anao hisaotra an'Andriamanitra ve zany androany? Raha mandinika ny faharatsiany ty izao tontolo izao ity ianao, mahita ny olona tena miaratsy, miazakazaka makany amin'ny faharatsiana. Hanefa ianao miazakazaka makany amin'ny fahatsarana. Nefa ianao miazakazaka makany amin'ny fahamasina. Nefa ianao tena renao mihitsy anatinao any hoe misy zavatra mitombo any amin'ny fanahinao. Ry havana malala, tsy herintsika natanjatsika fa fahasoavan'Andriamanitra. Izany mahatonga antsika tonga eto androany, haleloia, hihira ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria tsy nisy nahavita atsika afa-tsy izany ry havana. Tsisy nanova atsika, fa maninona ianao nohatr'izao? Maninona nefa na dia ny manodidina anao azy? Mbola tsy miova. Maninona na dia ny manodidina anao azy? Toa mbola taloha ihany, fa maninona ianao nohatran'io? Satria ry havana malala, misy fahasoavana midina ny fiainanao. Misy tanan'Andriamanitra mikarakara ny fiainanao, haleloia. Misaoran'Andriamanitra ianao. Misy fotoana ianao tena mandinika mihitsy hoe Jesosy malalo. Misy olona amin'izao fotoana izao tena efa mangatsiaka ny fitiavany ianao. Tianao ihany izy taloha, fa ankehitriny izy efa niverin-dalana Jesosy. Fa za mbola eto androany. Izany ny havana, ny nazany ampisaorako an'Andriamanitra isan-kerinandro. Ny fahitako fa mbola ity Andriamanitra, mbola te hitady anao indray aho. Mbola mangetahetanao aho, mbola te hivavaka, mbola te hiaona aminao. Isaorako an'Andriamanitra izany, haleloia. Betsaka ny zavatra tsipiny devoly eto amin'ity tany ity, mampipolisatra ny olona, mampienjera ny olona. Fa za mbola ity aho e. Mbola ity aho, misy fotoana tokoa. Tsy mendrika ry havana. Misy fotoana reraka, fa zao mbola ity aho tonga eto. Ny ahy zany, ampisaorako an'Andriamanitra amin'ny androm-piainako rehetra hoe Jesosy hoe ty za dia mbola manompo anao Andriamanitra hatramin'izao. Mbola tsy tonga ange ny farany Andriamanitra e. Ny tenin' Jesosy dia nilaza fa izay mahatratra ny farany novonjena. Mbola tsy tonga ny farany, fa mbola ity aloha eto androany. Isaorako anao zany Jehovah Andriamanitra. Iterako anao zany ary atsapako fa fahasoavanao tokoa izao iainako izao. Atsapako fa tsy misy afa-tsy ny fahasoavanao no ampivelomako, haleloia. Totsika hira ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana malala. Amen, Jesosy. Na samy matsapa an'izany tsika rehetrarehetra dia andaontsika mba hiteny androany io sa Andriamanitra misaotra fa
tena fahasoavana tokoa izao iainako izao Jesosy. Tena tsy misy afa-tsy fahasoavana. Aleloia. Aika izao iainako izao tena tsy misy afa-tsy fahasoavana Andriamanitra. Tsy nisy heriko tsy tanjako. Amen. Te hampatsiaro antsika manokana androany. Ho antsika izay nahatsiaro fa efa nivonjeny. Ho antsika izay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy. Dia te hampatsiaro na hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho. Ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia laza izany satria tsy sampany fa olona tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy. Olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany izy. Raha ny fanenjehana nataony, raha ny famonoana nataony, fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho. Ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena anao. Fahasoavana mahagaga. Fahasoavana mahagaga omeny tumbuhan fe'am taloha hita indray zamba mahiratra. Misaotra tompo no fahasoavanao. Afaka milaza androany fa voafonjy aho. Halleluja. Fahasoavana nampianatra ny foko iadana. Fahasoavana sarobidy izao no iainako. Ikajako na fahany Jesosy nividian fa mitafo mirutsaka sijavana fahasoavana. Fanantena hatua mikiu unitenini kapokaku siluvaku nampula verona. Ikajako na fahany Jesosy nividian fa mitafo mirutsaka sijavana fahasoavana. Ulevuna zawitiza maswan umaizina fantesosi niyansuwan uwai manjakizai uwai manjakizai uwai manjakizai elefai manjakizai elefai manjakizai elefai uwai manjakizai
fitiavana sasavana. Amen Jesosy. Tsy nisy afa-tsy izany no nomenao anay Jesosy ary tsy niandry anay ho tianao ianao vao nitianay Andriamanitra. Tena tsy nisy afa-tsy fitiavana sy fahasoavana izany no nomenao anay Andriamanitra. Betsaka ny mety tsy mahatsapa an'izany fa izay kosa eto Andriamanitra tena mahatsapa, fa tena tsy ary voatanisanay ary tsy voalanjanay ny fahasoavanao. Ataonay ahoana moa Andriamanitra nandanja ny fahasoavanao? Ataonay ahoana moa Jesosy ny andanja ny fahasoavanao? Satria tsy ho vitanay ny andanja ny fahoriana nentinao teo ambony hazo fijaliana noho ny aminay. Tsy iainanay izany. Noho izany Andriamanitra tsy ho voalanjanay no vinanao ny fahasoavana izay nomenao anay Jesosy. Misaotranao izay Andriamanitra. Rariny loatra raha ho atomboka eo anatina fiderana foana izao andro sabata izao. Jesosy malalo, tsy mainka ho tonga eo anatrehanao izay hitaraina Andriamanitra na hangataka, fa ny tena marina mainka ho tonga eo anatrehanao izay satria te hiankohika eo an-tongotrao izay. Te hideranao foana izay Andriamanitra. Ary sokafanay amina fiderana foana izao andro sabata izao Jesosy. Hideranao izay satria avy nanatrika herinandro, fa mbola miteranao koa izay satria mbola hanatrika herinandro. Raha mbola sitraky ny fonao Andriamanitra ka mbola tsy tonga ianao. Izay ange Jesosy, tsinitsinina ange izay Andriamanitra eo anatrehanao e. Tena tsy mendrika ange izay Jesosy. Ilay vehivavy nitsidra ange Jesosy tena tsy mendrika. Nefa naveranao nikasika ny lambanao. Tao anatin'ny loto tanteraka mihitsy. Fa nanana anjara taminao Jesosy. Mihoatra lavitra noho izany izay rehetra reto. Tany amin'ny tsinitsinina, tany an-davaka, tany amin'ny tsy mendrika Jesosy malala. Fa nomenao fahasoavana tsotr'izao fotsiny dia mba tonga eto Andriamanitra. Misaotranao izay. Misaotranao izay Jesosy. Raha ny hamaly ianao ve Andriamanitra, mandrakizay tsy ho voafalinay izany. Na oviana tsy ho voafalinay izany. Fa misaotranao izay Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy fa tena fitiavana ianao. Ianao mihitsy ilay vonga-pitiavana nidina teo amin'ny fiainanay Jesosy. Ianao mihitsy ilay vonga-pitiavana niasa teo amin'ny fiainanay. Isaoranay ny anaranao masina Andriamanitra. Anao ny voninahitra ny derany aja ny saotra. Te hirizy foana ny fonay Andriamanitra hahiteranao Raha misy aminay eto Jesosy, mbola fatra-pangataka, fa mbola tsy fatra-pidera Jesosy tario, tatano, sy tomy, ovay, ataovy olona fanaka fitondrana ny anaranao. Ho fanaka fiderananao, tahaka ny lokanga teny amin'ny Davida Jehovah Andriamanitra. Nampiasainy niderananao, na tany ampiandrasan'ondry izy, na tonga tao anatin'ny lapy izy, eny Jesosy na taiza toerana nalehany, na tany ampitsoahany, dia mbola niteranao foana ny lokanga kelin'ny Davida. Ataovy tahaka an'izany koa izay reto. Ho fitaovany eo am-pelantananao, ho tendrenao Andriamanitra. Ka isaky ny manendry anay ianao, dia hisy fideranay pololotra avy any anatinay ihany. Isaky ny manendry ny fiainanay ianao, isaky ny mikasika anay ianao, isaky ny manao zavatra ianao, dia any anatinay ihany misy fiderana mivoaka Andriamanitra. Ary fiderana mahafaly ianao, tsy mahamona aminay ianao Jesosy, fa tena mahafaly ianao Andriamanitra. Izany mba fanirianay Jesosy malala. Raiso fa vokatry ny fonay Jesosy, isaoranay ianao izao fandarana misandrata izao. Eny fa na dia niny foronan izao aza mbola isaoranay ianao, fa mbola tolotsaina avy aminao ihany koa Andriamanitra. Nafahanay nanao izao fandarana izao, afahanay akohoka eo anatrehanao Andriamanitra. Misaotranao izay, natanteraka an'izany fandarana izany. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra renay tsara indrindra. Tena laza ny eo anao Jesosy Kristy Tompo-mpanjakanay. Voninahitra ny eo anao, fanay masina. Misaotranao izay, aleluia. Amen. Izay ny fandarantsika androany ravana malala.
tato anatin'ny fandalana misandrata dia hiampitsika ao any amin'ny fandalana vavaka fiambenana amin'izao fotoana izao famelohan'izany aloha dia andaontsika hiara-nandram-peo ato anatin'ny tiry ity amaranantsika ny fiderana amaranantsika ny misandrata androany dia hiara-nandram-peontsika hiteny hoe za Andriamanitra ilay tsinitsinina fa nefa natsanganao ho zanakao any anatin'ny tokantranonao any asandrato ny feonao hiaraka hihiritsika hira mafitsika ato anatin'ny tiry ity ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluia, amen. Italian fali bianzana Zonexi medicana Niado kusisa Iza Sisa yara Granina Indula faminta Puna Tu isawe que ti sabia ni tu fahaga nawe so tiro na le toda maginiona if I sagara Ni fasa farao Tembula ni faminja punao Tuku ni fanu tunana Iza tunana Fakisha suwarina minao Bekini fali biasana Sabia que o fahaga nawe Soletino na Netoda maginiuna Ifana sagara Uzanaka Menarakan fadu So
Uzaraka Sarataya Uzaraka Andranoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahona tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahona tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahona tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Aleluia. Mankasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana dia manolana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tokoa amintsika tsirairay avy indray izay tonga manaraka izao vavaka fiambenana izao. Iaraka vavaka tsika miaraka amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray Jehova tokony maro ho anao irery ny voninahitra mandrakizay amen. Misaotra anao izay Jehova ray amin'ity fotoana ity mbola nitaominao indray izay navorinao indray eto
amin'izao toerana fotoana mamina izao, ary ny teninao moa efa milaza manao hoe naiza ningona androana telo amin'ny anarao dia eo avonya. Efa mba mihoatra ny telo izay Jesosy sareta, efa mba misimisy ihany azonay antoka fa manatrika anay ianao. Dia misaotra betsaka anao ny amin'ny tombotsoa mbola ahafahanay ifampizara, ifandinika, ifampianatra, ifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Jehova Ray eo, izany ny tombony lehibe ho anay, satria izay mbola afaka mandalina ny teninao, ary ny teninao mihitsy ara-milaza manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fampiany fahalalana, fa izay Jesosy manatongo eto izay mbola manohy fahalalana, mianatra ny amin'ny alalan'ny teninao. Dia izany isaorana ianao lehibe ankehitriny aran-teny mangataka famelana avy aminao raha tokana izy tsy fantaterahanay na tamin'ny fomba inona izany na inona ka nampalahelo anao dia mamindrafo aminay mamelana enokay. Apetraka feno am-pelantananao fitaovana entana manatotosa izao fandarana izao, rakofo ny raso saripidinao, ary ny teli-dratsy ny Satana anampatapahana an'izao fandarana izao dia tena hoe fatorana amin'ny ranao Jesosy Kristy tompony sabaty izany, tsy ambinina, tsy manankery, tsy manam-pahifanelo, fa izao fandarana izao dia mototosatra amin'ny farany izany etaponay entina anaty anao Jesosy. Dia tahiry mpanomponao hitondra ny teninao, hitory ny teninao, tahiry ndray aman-dreny ara-panahy miela-pelatra izany, tahiry koa ny hitondra favaka ho an'ny firenena amasino mpanomponao, ho sory izy ireo, ianao no ako ametraka ny teny ao ambava tsirairay avy, ary izay rehetra andreny teny eto dia ho voakasika ho tena hoe ho voakasiky ny teninao ane, dia ho hery hoentina dia makivakena indray ny andro rehetra izay omenao. Dia mitenena aminay araka ny fombanao Jehova Andriamanitra fa voninkainanao izahay, dia ampianaro tena hoe ompiain'ny mpakatao mandrakariva Jehova Andriamanitra fa tsy ompiain'ny mpanadiny fotsiny ihany. Dia izay rehetra ho ataonay eto ataonay ho voninahitry ny anaranao rery ihany, amin'ny anaranao Kristy Tompo Sabata nanaovako izay vavaka izao. Aleluia, amen. Haleluia. Ankasitraka indrindra anao ranabavy Rodriguez tao anatin'izay vavaka izay, dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay tratrantso eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenina izay rahanao fandarana andramoka izao ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahin'ny tompo daholo tsika mianakavy matoky sy mino fa ifampahery aminao eto indray androany. Faly be mahita anareo, faly be mahita antsika tsirairay avy dia maharetatra amin'ny farany. Izay no ny faniriko aminao niaraka tamin'ny mampionika tao anatin'izay misandrata izay. Mino fa teny efa tafiditra tsara ianao nafana tsara tamin'ny fitiavana Jehova ny fo tahin'ny tompo tsika mianakavy. Za koa faly be mahita anao eto androany ary matoky sy mino fa ifampahery tsika androany. Dia ny ady izao foana hoe raha androany no tonga miaraka aminay eto dia teny aminao hoe azo etretinao kisendrasendra koa izao fahatongavanao eto izao, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao raha lasany abavy malala resy lahatra an'izany ka dia maharetatra amin'ny farany. Tahin'ny tompo lantonirina any Liban, Vergelina France, Soameva France, Tongasoa Rabeky daholo izay hitako Kodanela Belzika, Artisanat de Madagascar, France, Tsarindra Rahaingo Madagascar, Mario Lali Koweïti, Jean-Jean Sidi Koweïti, Randalim Richardine Madagascar, Zamina Kamaradin Jesosy France, Jesosy Pandresy Madagascar, tahin'ny tompo Koda Leoni Koweïti, Loblitina France, Emy Manambotso France, Angèle Pagès France, Tongasoa Jesosy Pandresy, Evinarabeky teo Tsiramboala Miel France, Tongasoa daholo isika rehetra dia ifampahery indray tsika eto androany. Haleloia. Dia tahin'ny tompo ary tsika mianakavy dia mahareta hatramin'ny farany daholo raha lasany abavy malala. Haleloia. Andraso aloha mialohan'ny idirantsika amin'ny fandarana manaraka dia Haleluia.
dia ifampahereto tsika. Androany moa dia ranambavy Rodriguez ny hitatsika nivavaka iny dia mampino ny torantsika anaty tenin'Andriamanitra androany. Dia matoky sy mino fa ifampahereto tokoa tsika amin'ity androany ity raha lasina vavy malala. Dia matoky sy mino koa fa resy lahatra ianao fa eto ny ahafahantsika mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, mahita ny herin'Andriamanitra ka dia tonga ava soa daholo sady miregle ny zavatra ataony fa sao dia gaga nareo Alleluia. Ndao ary tsika hihaino hira. Ndao hira anankiray aloha tsika hanomboantsika ny fotoana. Alleluia. Rehefa kapy tsy dia hitsavatra amin'ny toriteny tsika. Alleluia. Tany tompo raha latojo. Alleluia. Tonga soa lasany amin'ny rahalahy Jonathan raha latojo mahafinaritra ny fiarahan'izy roa lahany. Razana Monique Koety, Kodanila Belgique, Ricarac France, Fabio Lazana Kadapa Koety, Ricarac France, Ajaska Patici France, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne. Tonga soa nareo tonga soa daholo andao ary tsika tonga dia hihaino hira. Andao tsika mivoninahitra n'Andriamanitra amin'ny hira mahafinaritra be ity iteran'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Mihaino finaritra daholo ary dia ao aorianan'ny takany mahazatra moa ao aorianan'ny toriteny ao aorianan'ny hira dia miditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Mihaino finaritra daholo ary atolotra anao amin'ny ity hira ity amisantsika voninahitra n'Andriamanitra. Tompoko Jonathan Allemagne ihany koa tonga soa nareo. Alleluia. Hallelujah.
Halleluja. Saotra n'Andriamanitra tsika amin'izany hira zany hiderahantsika n'Andriamanitra zany hira fiderana mahafinaritra zany. Halleluja. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia andao mampandrosoantsika mampionona hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Aoriana tenin'Andriamanitra moa izay rehefa izay mivady moa no mitorety dia somary lavalava kokoa ny toriteny fa tsy 5 minitra tahaka ny an'ny ankizy dia mampandrosoantsika avy hatrany ary mampionona hitondra toriteny amintsika dia miverina eto moa zany tenako zaho rehefa mampionona amin'ny toriteny dia tsy dia hitako iny ny velabelarina firy intsony fa dia melabelatra ihany nefa ako na izany ary rehefa vita ny anjarany fa dia manasa antsika rehetra menofinaritra dia maritatra amin'ny farany. Ny filazana kely amin'ny 22 mars tsika anatanteraka Pasika. Halleluja. Izay ny filazana, tsy atao lavabe intsony ny filazana efa nibetsaka ny voalaza. Tahiny tompo tongava rehefa afaka ianao dia hitandrina Pasika miaraka isika. Andao ary mentsika mampionona ary ny fitenena raha misy mbola tsy narabaiko aloha Jesosy noheriko poety Sandolan Jesosy poety kekerandrenasolo Madagasikara veroselina avy narabaiko teo. Tahiny tompo daholo tsika menakavy dia maharetatra amin'ny farany daholo mampionona hanao avy hatrany ary ny fitenenana. Fifaliana lehibe ho ahy indray raha fanamalala miarabantsika rehetra amin'ny ity vavaka fiambenana ity dia fahasoavana ho ahy ihany koa ny zara ten'Andriamanitra ifampaherezantsika indray androany ato anatin'ny fandarana vavaka fiambenana. Iresaka sika androany mahakasika ny fahasoavan'Andriamanitra ary mahafinaritra anahy foana ny miresaka momba n'izany fahasoavan'Andriamanitra izany rehefa satria izany no antom-pisiantsika eto androany ary isika dia ambany fahasoavana ary ny fahafantaran'olona anankiray fa eo ambany fahasoavana izy sy ny fahalalana ny tomba ambidiny izany fahasoavan'Andriamanitra izany no vao maika mahatonga ny olona iny ho tia an'Andriamanitra bebe kokoa, hanaja an'Andriamanitra sy fikitra amin'Andriamanitra ary indrindra hanao ny sitrapon'Andriamanitra satria mahalala fa raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tahaka an'izao ny fiainantsika tsirairay avy. Hijery ten'Andriamanitra tsika hiresaka aminao olona anankiray ato anatin'ny Baiboly izay tantara anisan'ny mahakasika anahy izy ity dia lehilahy anankiray izay tena hoe ny dinany natao hoe fahasoavana. Halleluja. Olona tokony potika fiainana, tokony tena ratsy afara, tsy nanana n'inona fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahavariana fa tsy izany mihitsy ny fiainany. Ijesika ten'Andriamanitra maromaro no jerentsika androany ihodikodina eo amin'ny Genesisy eo foana nefa tsika. Genesisy 5:20, 7:20, 8:20 hatrany amin'ny 9:30 any marobe moa ireo verset ireo fa tsy ho vakiantsika daholo akory fa ho tsongatsongaintsika ny tantara. Hijerentsika androany tantaran'i Esau. Halleluja. Jakoba foana nefa mahazatra antsika eto ny mijery azy fa androany indray tsika dia hijery ny tantaran'i Esau izay tena mahakasika tokoa ry havana. Genesisy 5:20 no vakiantsika voalohany. Genesisy 5:20 andininy 7:20 ka hatrany amin'ny andininy 9:20 no vakiantsika voalohany aloha dia avy eo tohizantsika. Genesisy 10:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny soramandry dia manao hoe ny amin'ny Esau sy Jakoba. Ary izao no taranaky Isaka zanaka lahy ny Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka ary efa 40 taona Isaka raha nampakatra an'i Rebeka zanaka vavin'i Betuela Sirianina avy tany Mesopotamia sady any abavin'ny lapana Sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary ninoany Jehova ny fangakahany dia nanananaka Rebeka vadiny. Ary nifanosika zazakamba natao an-kibony. Ary Rebeka, raha izao nahoana re ihany dia mbola velona dia lasa nanontany tamin'i Jehova izy. Ary Jehova taminy, firenena 2 no an-kibonao ary vahoaka 2 toko no hisaraka hatrao am-bohokanao. Ary ny vahoaka iray toko ahery noho ny iray toko ka ny zokiny anompo ny zandriny. Ary rehefa tonga ny andro nahaterahany, indreo ny zazakamba natao an-kibony
dia ateraka ny voalohany ka mena, ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra dia nataony hoe Esau ny anarany. Ary rehefa afaka izany dia teraka koa ny ralahany, ary ny tanany niazona ny ombelahy tongotra Esau dia nataony hoe Jakoba ny anarany. Ary rehefa 80 taona Isaka tany niterahany azy mirahalahy, dia nitombo ireo zazy ireo. Ary Esau lehilahy niaza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra ninday. Ary Isaka tiany Esau satria nankafy ny hazany, fa Rebeka kosa tia any Jakoba. Ajantsika eo aloha. Rehefa nanambady Isaka dia napakatra ny Rebeka, ary Rebeka dia momba ny havana malala. Saingy namindra fo tamin'ny Andriamanitra dia nanome azy zanaka, ary tonga dia roalahy kamba natao anatin'ny kibony. Dia rehefa teraka izy mirahalahy ireo dia voalaza ny ten'Andriamanitra tany am-pandohana fa efa milaza Andriamanitra fa firenena roa no ao anatin'ny kibony, vahoaka roa toko hisaraka hatrany am-bohaka. Izany hoe tany am-bohaka izany dia efa nisy fifanandrinana na ataoko hoe fisarahana. Ary ny anarana hoe Esau dia voloina ny dikany, ny anarana hoe Jakoba dia mpamingana. Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa rehefa teraka izy mirahalahy ireo dia teo am-piterahana dia efa notazomin'ny Jakoba ny tongotra Esau. Izany hoe efa fantatra izany am-boalohany izany fa hisy zavatra hitranga, hisy fifaminganana, hisy zavatra tsy lamina amin'izy mirahalahy reto. Esau tahaka ny hoe voateraka dia efa voahozona, satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zokiny ozy izy dia hanompo ny zandriny. Anefa fantatsika tsara ho arinao fa ny famadika ny toetra raha lasa Jakoba ny zokiny. Dia efa tahaka ny olona voahozona izany Esau rehefa namalala, voateraka dia efa voahozona, ary antsika rehetrarehetra dia ohatran'izany. Nitorotoroina tamin'ny fahotana isika, voateraka tsika dia efa voahozona. Misy olona voateraka dia voataha, ny zanak'Israely dia nitsofin'Andriamanitra rano mihitsy dia voateraka dia voataha. Fa Esau nampalahelo izy. Ohatrantsika rehetrarehetra tsy tokony hanana fiainana mamiratra izany mihitsy, satria misy tamintsika ngelavana nateraka tao anatina fanompoan-tsampy, tsy nahafantatra an'izany fiangonana, tsy nahalala an'izany Andriamanitra, nentina tany amin'ny dohady, nanaovana sorona, natolotra mihitsy aza ny sasany. Misy amintsika tena natolotry ny ray aman-dreny ho an'ny devolo mihitsy, tena misy izany. Ary tena olona tokony tena potika tanteraka ny fiainana, tsy manana ninina, satria mazava ho azy fa ny ao ambadiky ny fanompoan-tsampy dia ozona. Ary ny olona voahozona dia tsy natokana hanana fiainana tsara. Ny ozona dia miaraka amin'ny fahotana, ary ny fahotana tsy mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa Esau ravana dia tena ohatran'izany mihitsy izy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe voateraka izy mirahalahy dia efa voalaza fa firenena roa samihafa, olona tsy iray tanàna, tsy iray toerana, fa samy anana ny fokom-pirenena. Ary rehefa ny lehibe izy ireo dia na ny toetrany ary tena tsy mitovy mihitsy, ny fanohitra. I Jakoba dia tia mitoetra anday, mijanona ao an-trano, fa Esau mandeha mivoaka foana, mandeha mihaza, mivoaka maraina, mody alina. Mety mihaza any izy, mety tsy mody mihitsy ary amin'ny alina indraindray. Fa izao rehefa namalala, hoy ny ten'Andriamanitra eny amin'ny 9:20 vakitsika teo hoe ary Isaka tiany Esau satria nankafy ny hazany. Aleloia. Esau io zany manana toetra ohatran'izao, mandeha mihaza any izy dia rehefa mahazo izy dia hoeto mody, dia vonony ao an-trano iny dia andrahoiny, karakarainy tsara, ataony matsiro tsara. Aleloia. Dia omeny ny ray aman-dreniny, arosony any Isaka. Dia tena nankafy Isaka, ary nahatonga ny Isaka tena tiany Esau kosa ny zavatra izany. Efa tiany Esau, fa tiany koa ny hazany. Aleloia. Ravana malala,
itsika reto dia teny amin'izao tontolo izao tsika tsy nitoetra anday izany tsika, tsy nisy nahafantatra an'izany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa lasa tsika nandeha nirenireny nitady izay nahasoa antsika tany tsika tany amin'izao tontolo izao tany, tsy nalalany mody any antsika rafany, nijanona tany any antsika rafany, nolanintsika tany na ny atoandrotsika na ny alina tsika. Fa ny zavatra mahafinaritra nefa dia izao tao anatintsika tao efa nisy toe-po tao riapana malala. Zahako nisy fotoana taloha mbola tsy mivavaka ohatr'izao dia nisy fotoana mandeha mivavaka dia izaho rehefa hoe hivavaka izay dia tena mila an'Andriamanitra. Izaho izany amin'ny mandritra ny semaine koa manao izay tiako ihany mandeha eny dia manao izay tiako eny dia izay ataon'ny olona dia ataoko, fa rehefa tonga ny fotoana hivavaka dia mahavariana fa tena mangetaheta ary misy zavatra mihitsy, misy toerana indraindray tsy ahitako aim-panahy dia elako dia lasa indray aho mitady zavatra fa mila aim-panahy, mila mihitsy hoe te hifandray amin'Andriamanitra na dia mpirenireny azy. Ary izay toe-po izay hitan'Andriamanitra. Isaka tena nahita fa mpirenireny io zanany io, tsy mijanona ao an-trano io fa nahafinaritra ny Isaka nefa ny zavatra nataony. Rehefa tonga ao an-trano izy dia misy sakafo matsiro izay, haleloia, vao miala avy any fotsiny izany esory afany mitondra haza dia efa mieritreritra ny ao an-trano atsiro ny sakafo androany, haleloia. Na firy andro izy vao tonga ao, na firy arivo izy vao tonga ao dia ny zavatra fantatra Isaka dia izao, tonga Esau hitondra sakafo matsiro, hikarakara haza indray izy io haleloia. Ary tiany Isaka Esau. Ry havana malala, io toe-potsika io mitady an'Andriamanitra io mangetaheta, te hanaja azy, te hanao zavatra ho azy io hitan'Andriamanitra io. Marina tokoa fa Andriamanitra dia mandinika ny voso ny fo mahafantatra ka na dia mbola mpirenireny azy tsika taloha efa hitan'Andriamanitra ny toe-potsika ry havana mitady azy. Ary izany androany ty hampirisika anao, atao foana, atao Andriamanitra, manaova zavatra ho azy ianao, na dia tsy mendrika azy ianao, tadiavo ny fomba rehetra ahafahanao manaja azy. Fa ho hitanao fa hitan'Andriamanitra izany toe-po izany, haleloia. Dia toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ny alehibe izy mirahalahy dia tonga ny fotoana anankiray. 7:20 amin'ny Genesisy 5:20 vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy 7:20 manao hoe hatrany amin'ny 4:30 indray vakitsika izao. Ary nahandro hanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka. Dia hoy Esau tamin'i Jakoba, mba hanome zao amiko ny mena. Dia io mena io fa reraka. Izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma, fa hoy Jehova, amidio amiko aloha ny fisokinao. Dia io kosa Esau, indro ho faty any ka mahasoa foana inona izay fisokiny, mahasoa inona izay fisokiny. Ary hoy Jakoba, nianiana ary amiko aloha. Dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fisokiny. Ary Jakoba nanoe any Esau mofo sy voanio mba masaka dia nihinana sy nisotro izy ary niaingaka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esau ny fisokiny. Ajantsika io. Esau rehefa namalala amin'ny mahatsipitoetra trano anazy fa mandeha mivoaka. Dia nihinana sy nisotro izy ary mivoaka ny ivelany foana dia tsy mahafantatra izy. Ny olona rehefa tsy ao an-trano foana dia tsy mahalala izay zavatra mitrango ao, tsy mahalala izay vaovao ao, na misy resaka mandeha ary ao, ny zavatra ataon'ny mpianakavy tsy fantany kory. Fa izy any dia tonga izy hariva dia mihinana dia matory dia mivoaka dia betsaka ny zavatra tsara ny rehefa tsy ao an-trano izy mifanohitra amin'izany Jakoba dia tena nafantatra hoe inona ny tomba ambidin'ny fizokiana. Ary efa henony io, efa resahany io, efa zavatra mandeha ao an-trano foana io fa saingy tsy fantatra Esau.
Esau kosa dia tsy nahalala hoe tahaka ny ahoana inona ny eo ambadiky ny fizokiana ry havana. Tsy fantany izany. Betsaka ny olona tsy mahalala ry havana. Variana any amin'ny mpirenireny any amin'izao tontolo izao dia tsy mahafantatra hoe tahaka ny ahoana ny tombam-bidin'izany hoe fahalebiazana ara-panahy izany, ny fiakarana ara-panahy, ny fisondrotana ara-panahy. Izany ny hevitry ny fizokiana fa misy zavatra ao ambadika ao, misy valeurany io, ary amin'ny alalan'io no ahazahoana ny tsodrano amin'ny saka. Amin'ny alalan'io no ahazahoana ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny fizokianao io zava-dehibe. Betsaka ny olona mijanona ho zaza foana hoe rehefa mivavaka fotsiny dia mety izao, tsy mila mitombo ara-panahy zany tsy mila mialehibe zany ahako. Ry havana malala, tsy maintsy mialehibe tsika, tsy maintsy manatratra ny fizokiana isika, tsy maintsy miakatra isika. Raha tiantsika ny andovo ny tsodrano, raha tiantsika ny sitraka ny teny fikasan'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainantsika, dia ataovy zava-dehibe aminao zany hoe fahalebiazana ara-panahy. Amin'ny alalan'ny inona moa? Amin'ny alalan'ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra, fiainonao tenin'Andriamanitra, fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fiainam-bavakintsika, ny asan'Andriamanitra ataontsika, ny zavatra rehetra ataontsika mba hiakarantsika ara-panahy, dia ahafahantsika rafana tonga eo amin'ny toeran'ny fizokiana ka handraisantsika ny tsodrano. Fa Esau tsy nafantatra an'izany. Ozy izy Esau tsisy rarahiko an'izay fizokiana. Samy ho faty ihany. Izany nataon'ny olona na mivavaka na tsy mivavaka ho faty ihany. Mbola tsaramaso mena aloha izao matsiro e. Eto amin'izao tontolo izao aloha izao ny mamy e. Io aloha izao tsy hitako ny maso eto ihany aloha izao fa tsy mahafantatra izay any aoriana izany fa mbola ny androany aloha ny aina koa. Ataoko izay mahafaly androany mitady vola mihinana tsaramaso mena sy mihinana voanemba dia voky dia faly fa izay fizokiana izany tsy problemako izany. Izany ny toepony Esau ry havana malala. Sainga nampalahelo, lasa ny Jakoba tokoa ny fizokiana. Jakoba koa tsy nanaiky satria fantany ny valeurany io. Ozy izy Jakoba tsy hameko anaty, tsy hameko anao ty fa zao meo analo ny fizokiana dia omeko sakafo ianao, dia nomeny. Lasa ny Jakoba tokoa ry havana ny fizokiana. Ary ny toy tao aoriana amin'izay tsy vakitsika ny tantara fa fantatsika tsara fa lasa ny Jakoba tokoa ny tsodrano. Tena lasa ny Jakoba ilay tsodrano ry havana. Satria nahoana ozy izy ianao? Lasa ny Jakoba ilay tsodrano satria variana loatra Esau tany an-tsaha, ary tonga ny fotoana izay niatsoa ny Jakoba andreo zanandreo hitsofana rano amin'izay any Esau. Esau mihitsy ny tao anatin'ny sain'ny Jakoba ho tsofina rano, saingy Esau tsy teo. Tsy teo izy, mbola variana tany an-tsaha. Betsaka ny olona amin'izao andro faran'izao tena mahita mihitsy ianao hoe io fotoana anankiray io tena fotoana tokony eo anan'ity olona ty amin'i Jesosy. Io trangany zavatra io mihitsy tena fotoana tena tsara be io Jesosy mangina ho an'io olona io, tena eo anany aminao amin'izay. Fa betsaka ny olona mbola midify an'iny fotoana iny javana. Variana ny an-tsaha, variana mihaza. Fa teo amin'ny fotoana anankiray mihitsy hitsodrano Isaka. Jakoba ny teo. Tsy tafafanena, tsy nahazo an'ilay tsodrano Esau satria variana. Ry havana malala, misy fotoana Andriamanitra efa te hifanena aminao. Misy trangan-javatra eo mihitsy ny fotoana tena tian'Andriamanitra hanomezana anao ny teny fikasana, ionany aminao, hifandraisany aminao, hanovany ny fiainanao, hiankina ny hoavinao. Fa mbola misy fotoana midify an'izany ihany tsika. Ary mahita olona betsaka tena marary ny fonao indry raha mba teo mantsy Esau tamin'io fotoana io. Raha mba teo mantsy ny olona iny no niona tamin'i Jesosy tamin'iny fotoana iny, dia niankina ny hoaviny manontolo ny zavatra ny ainany tamin'io. Fa mampalahelo ry havana malala, ary ny toy any tantara dia tena nampalahelo teo satria efa vita tanteraka ny tsodrano nahazo ny Jakoba. Tapitra tanteraka ny tenin'ny Isaka, izay Jakoba izay Esau vao tonga ry havana malala.
azo Jakoba tanteraka nitsodrano tonga fiany Esau. Inona ny zavatra nitranga? Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ery amin'ny andininy ivadika sika eo amin'ny Genesis dinganitsika 7:20 Genesis 7:20 andininy fa 7:30 sy 7:30 fakitsika androany. Genesis 27:36-37-38 hoy ny tenin'Andriamanitra dia hoy Esau motso mandiva ny anarany hoe Jakoba efa naminga raha indroa izy izao ny fizikiko efa nalainy indraka ankehitriny lasany koa ny tsodraniko ary hoy kosa izy tsy mba mitahiry tsodrano atsony fa ianao namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe indro efa nataoko tomponao izy ary ny lalahany rehetra nomeko mpanompony ary varosanom-boloboka no namelomako azy koa inona indray no ataoko aminao anaka hoy Esau tamin'ilay tsodrano ray ihany fa ny anao rikako mba tsofo rano ray ahy zao koa rikako ary Esau nanandratra ny feo ka nitomany mafy izany ravana malala. Ary rehefa tonga eo amin'ny toeran'io mahavarina fa tsy manandratra ny feo amin'ny tomany ny olona izay tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mahavarina ary mampanontany tena hoe Andriamanitra fa manina ny olona tsy mahatsapa hoe tokony hiaraka aminao, tokony handray ny fiteny fikasanao, tokony handray ny tsodrano avy aminao. Fa Esau tena nahatsiaro mihitsy hoe tena mafy izany satria very. Ianao ngeravina rehefa tsisy an'Andriamanitra dia tsy misy teny fikasana, rehefa tsisy an'Andriamanitra ny fiainanao dia tsisy tsodrano izany ny fiainanao fa ozona ny manaraka antsika ravana malala. Ohatran'ny Esau eto mihitsy hoe tsy misy tsodrano anankiroa tsony very kaiky, tsy misy tsony fa ozona sisa ozy izy Isaka. Tsy manana tsony ozona sisa. Tena nampalahelo ravana malala. Raha jerentsika ny 7:30 teo Genesis 7:30 dia namaly Isaka rainy ka nanao tamin'ny indro tsy ho amin'ny tsiron'ny tany ny fonenanao, tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony fa ny sabatra ao nivelomanao ary ny rahalanao no tompoinao. Kanefa raha mby amin'izany andro hahafahanao, raha mby amin'izay andro hahafahanao dia ho tapahanao ny zokany ho afaka mivozonao. Ravana malala ozona. Ny olona anankiray rehefa tsy misy tsodran'Andriamanitra ny fiainany dia misy ozona ny fiainany. Rehefa tsy ao amin'Andriamanitra dia ao amin'ny devoly. Rehefa tsy fitahiana dia ozona. Natahotra Esau ravana. Nitomany Esau satria fantany tsara fa potika ny hoaviny. Ary raha ireo zavatra nitranga rehetra ireo hatrany am-boalohany dia potika ny hoaviny. Tsisy fiainana ho azo tsony eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa very izy. Voozona izy. Ravana malala. Izany raha niteniteny amintsika rehetra hoe tsy mety amintsika ny fiainana misy ozona ravana. Fa misy atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Na dia voaozona azy tsika. Na dia olona tsy tokony hanana fiainana azy tsika. Misy ny atao hoe fahasoavana. Afaka mbola mitondra ny fiainantsika. Manangana ny hoavintsika ravana malala. Esau dia nanana toe-pona finaritra izy io. Rehefa tao aoriana n'izany rehetrarehetra izany dia nankahalany Jakoba izao ary niezaka ny hamono an'i Jakoba satria iny ny nalapotika no iny. Izay ny tao anatin'ny sainy. Iny Jakoba iny mihitsy ny nanapotika ny fiainana. Iny mihitsy ny tena nanova ny tantarako. Nangalary niny ny zavatra rehetra tetỳ amiko. Dia nanana folentika izy. Andeha hamono an'i Jakoba. Izay foana masaka tao andohany. Matoko iny, vonoko iny, matoko iny. Ravana. Tao anatin'izay dia nisy toe-po na finaritra be nefa nataon'i Jakoba ary ty zavatra ty tena tiako hisariana ny sainao androany. Ivadika indray tsika Genesis 7:20 eo ambany eo ihany. Genesis 7:20 andinina 9-9 vakitsika indray. Mino aho fa araka ireo tsara ny vaky tenitsika na dia somary maromaro ary. Hoy ny ten'Andriamanitra ary no nitany Esau fa Isaka efa nitsodrano an'i Jakoba ka efa nampandeha azy ho any Mesopotamia aka vady any ary nitsodrano azy sady namepetra azy hoe aza maka vady avy amin'ny zanakavaviny Kananita ianao.
Koa Jakoba efa nanaraka ny tenin'ny ray aman-dreniny ka lasa nakany amin'ny Mesopotamy ary hitany Esau fa efa ratsy teo imasony Isaka reny ny zanakavaviny Kananita. Dia lasa Esau nakany amin'ny Ismaela ka naka any Mahalota zanakavaviny Ismaela zanaky Abrahama sady anabavin'ny Nebaiota ho vadiny ho fanampiny vady izay nananany. Tao anatin'izany rehetrarehetra izany ny safotofoto ny zavatra rehetra ny tao anatin'ny sainy Esau, ny safotofoto ny fosy ny saina fanahy feno fankahalana fatezerana fa zao ry havana mbola nisy ihany tao toe-po na akato. Hoy ny ten'Andriamanitra, rehefa hitany Esau Isaka fa nitsodrana ny Jakoba dia namepetra ny Jakoba Isaka hoe tandremonao ry Isaka ry Jakoba maka vady amin'izany taranaky ny Kananita. Tsy Esau no nitenen'ny Isaka amin'izany fa Jakoba, fa henon'ny Esau le izy. Henon'ny Esau le izy fa miteny dada. Rehefa miteny zany dada hoe aza maka vady Kananita, tsy tiany dada zany ny Kananita, mbola nakatoy ihany izy ry havana. Na dia efa tao anatin'ny fadisom-panantenana azy izy. Reny fotsiny na dia tsy ho anaro izy izany teny zany, na dia tsy zaza ny tenen'ny kaiky an'izany ho ataoko izany satria aika izany izay zany ny sitrapony kaiky. Tahaka ny hoe nanonitra izy, tahaka ny hoe nisisika izy, hoe nisy zavatra teo efa tsy azony, nasainy nitsodrano azy Isaka tsy nahazo izy fa ozona ny azony, fa mbola ozy ihany izy, andeha hakatoa ny dada ihany aloha. Aika tsy netiny nataoko satria Esau rehefa natao alohany io dia efa nanambady hafa firenena Esau. Afaka jerentsika ny ten'Andriamanitra fa tsy valam-paratsika bengy ivadika kely fotsiny tsika verivetana amin'ny Genesis toko 4:30. Genesis toko 4:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 vakitsika. Genesis 36 voalohany ka hatramin'ny 3. Hoy ny soramanitra ny amin'ny ny taranaka Esau. Ary izao ny taranaka Esau, Edoma izany. Esau naka vady tamin'ny zanakavaviny Kananita dia Ada zanaky Elona Edita sy Olibama zanaky Ana zanakavaviny Sibona Hivita ary Basemata zanakavaviny Ismaela sady anabavin'ny Boeta. Hitanao, talohan'io zany Esau efa nanambady hafa firenena, nanambady Kananita izy ary nanambady Hivita izy. Dia reny zany efa tahaka ny efa fahadisoana efa teo aloha noho ny tsy fahafantarany dia lasa izy nanambady hafa firenena. Fa teto izy vao nahalala hoe ay ve tsy sitrapony Isaka ny anambadiako hafa firenena, ay ve dada tsy tia manambady Kananita. Lasa izy nisisika havana, mbola nakatotany amin'ny takotakony, mbola nisisika ihany na dia efa voaozona azy izy. Filifily amintsika kristianina indraindray, filifily ny olona miteny hoe zany Andriamanitra zany tsy misy zany. Inona ny tsy efa nataoko fa maninona ny fiainako mbola ohatran'izao. Ry havana malala, mila hitan'Andriamanitra ny toe-ponao, mankatoa azy any amin'ny takotakony. Fa ny fankatoavana an'Andriamanitra dia mahita ny fo, mandinika ny fo Andriamanitra, fantany ny zavatra ao anatintsika ao, fa misy zavatra ao, misy fankatoavana ao ry havana. Ary izany zavatra izany hitan'Andriamanitra daholo izany. Izany mampahery anao na dia tahaka nefa voaozona aza ny fiainantsika, andaontsika hitady ny hevitra rehetra, inona ny tian'Andriamanitra lazaina. Ity Baiboly ity ry havana tsy natao atsika ity, fa misisikintsika mankatoan'izy ity, misisikintsika mitady an'izy io, mikatsaka an'izy io, satria fantatsika fa misy zavatra tokony hankatoavinao. Ary amin'ny alalan'izany mananantsika fahasoavana ahafahan'ny fiainantsika miova ho tsara ihany na dia olona voaozona azy tsika taloha ry havana. Rehefa nandeha ny tantara ry havana malala dia fantatsika fa tezitra tamin'ny Esau, tezitra tamin'ny Jakoba Esau ary nikasany hamono azy foana. Lasa Jakoba nitsoaka niala teo amin'ny tany misy azy, nandeha nanompo any Labana tany izy. Fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hiverinao ihany Jakoba na hoe lana vaingana. Ny zavatra nafinaritra dia izao ry havana. Rehefa taty aoriana
dia longentsika ijery tenin'Andriamanitra Genesis 3:7. Genesis 3:7 andiny 7 vakitsika aminaran'i Jesosy. Genesis 33:3. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka ny akoho akimpito tamin'ny tany mandra-pahatonga ny teo akaikin'ny rahalahy. Haleloia. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa avy niady mafy Jakoba satria natahotra ny Esau, natahotra ho vonoiny Esau, dia nitondra fanomezana be, ry havana malala, nanatona ny ifanatona izy amin'ny rahalahy. Inona ny nataony Jakoba? Nikohaka teo anatrehany Esau ange Jakoba lavany. Aiza ilay tsotra? Fa naninona no nikohaka teo anatrehany Esau Jakoba? Ry havana malala, izany no atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Tsy tokony olona ihany koa fa no Esau io. Ary tsy vitan'izany fa raha mamakitsika ao ambadika eo 9:9 eo amin'ilay Genesis 3:7 teo ihany 9:9 sy 7 dia jerenao tsara ny tenin'Andriamanitra. Hoe Esau, inona moa ny hevitra ireny any tokony rehetra mifanena tamiko ireny? Ary hoy izy, mba hahitako fitehety mason'ny tompoko lahy. Ary dia hoe Esau, manambe ihany ary rahalahy, aoka ihany ho anao ny ianao. Haleluia. Manambe, olona tsy potika fiainana ny teo anoloan'i Jakoba, tsy mahantra fadiran'ovana na volon-kitsay, ry havana malala, no teo anoloan'i Jakoba. Fa olona nanambe, avy aiza ny fananany be? Avy amin'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra izy, na dia olona voahozina azy. Nikohaka teo anoloany i Jakoba, na dia olona voahozina azy. Ary indrindra ry havana malala, i Esau, na naneritreritra Esau hamono an'i Jakoba, fa nirina tao anatiny itsy ho vonoko iny. Fa tsy navelan'Andriamanitra tanteraka ilay izy, ry havana. Tsy navelan'Andriamanitra tanteraka tamin'ny Esau ny famonoana olona, ka hoe nandatsakaina ny rahalahy. Tsy navelan'Andriamanitra koa azy ho tanteraka. Izany rehetrarehetra izany mbola fiarovana sady narovan'Andriamanitra Jakoba, fa narovan'Andriamanitra ihany koa Esau. Ary dia tonga firenena lehibe tokoa izy mirahalahy, firenena samy lehibe, firenena tsy nangozozo fa marina ny tenin'Andriamanitra fa samy firenena lehibe. Nefa olona maninona Esau? Olona voahozona hatrany am-boaka, nisy namingana hatrany am-boaka. Raha ianao ny amin'izany toeran'izany, hozy ianao hoe za tena hatramin'izay fahakely koa no efa voafingana, mbola vao niaina kely dia efa nahatsiaro fahoriana, voahozona, tsy hanana fiainana mahafinaritra. Fa ry havana malala, misy ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Afaka miditra ao anatin'izany tsika, miaina ao anatin'izany tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fankatoavantsika n'Andriamanitra, fitadiavantsika azy, dia midina amintsika ny atao hoe fahasoavana. Ary mahatonga antsika hisisika mandrakariva, mahatonga antsika tsy ala hifikitra isan'andro satria fantatsika foana ho ahy fa zavatra tsy tokony ho antsika no nomena antsika. Esau tsy tokony hankofan'i Jakoba izany. Esau tsy tokony hanambe izany. Raha ny ozona nahazo azy tsy tokony hanana ninina Esau, fa olona tokony vorokitsay. Fa ry havana malala, nisy natao hoe fahasoavan'Andriamanitra mahatonga azy mbola ohatran'izao. Tsy raha tsy fefaly izy, notahian'Andriamanitra izy, nanambe izy, na dia voahozina azy. Ry havana, za androany te hampahery anao hidina aminao anie ny fahasoavana. Isika rehetrarehetra izay mahatsapa fa voahozina, hidina aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Ataovy izay kely vitanao. Inona moa ry havana izay tenin'ny Isaka, ny teny tamin'i Jakoba hoe aza manambady vehivavy Kananita ianao, dia izay mba helin'ny Esau dia nakatoavana. Kely ange izany ry havana malala, dingana kely ange mba vitantsika ry havana amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra izany. Amin'ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fanompoana izany, dingana kely ny vitantsika ry havako malala koa. Fa ny fahasoavana midina amintsika tsy mifanaraka amin'ny dingana ataontsika, tsy mifanaraka amin'ny fankatoavantsika, fa omen'Andriamanitra mihoatra lavitra no izay eritreretintsika isika. Tianao Jesosy, mino afavoray anao izany tenin'Andriamanitra ny anampahery anao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Amen. Halleluia. Sotra ny mampionantsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Nahakasika ilay tenin'Andriamanitra, nahakasika nahako ilay tenin'Andriamanitra satria
mbola tsy dia henoko indray izay zavatra voaresaka androany izay dia nahakasika ny foko, nahakasika na hoe misy tantara tsara be ao mba atik'ilay Esau, fa hatramin'izay tokoa mantsy tsika ohatran'ny hoe Esau dia Esau dia Jakoba ihany ny Jakoba. Eny ry havana malala, iresaka ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa tsika androany. Misaotra mampionina mitombozy sady mitombo fahasoavana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Dia mamerina fisaorana ho an'ny ranovavintsika Rodriguez koa, fa tsy haiko na efa nisaotra azy tao vavaka teo, fa voatra ny soa dia tonga dia nanentana. Dia averiko ny fisaorana fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra, mpandray anjara Angelina Rodriguez mampionina. Jesosy hamaly fitenareo, mitombo foana, mitombo hatrany amin'ny asan'ny tompo. Jesosy hamaly fitenareo. Halleloia. Genesis 5:20. Iresaka totsika androany ny momba an'izay hoe iresaka momba ny izy roalahy. Halleloia. Anisan'ny kambana voalohany tato anatin'ny Baiboly ary nalaza tany Jakoba sy Esau zany. Tsy possible mihitsy ny resaka ny Esau ka tsy voalaza Jakoba, na eritreritra ny Jakoba tsy ho ao i Esau. Dia zazakambana, tsy fahita zazakambana tamin'izany ary na i Rebeka ary tena everina fa fijaliana, everina fa tena fahoriana ny mahazo azy, fa maninona ao izy no dia mbola maninona no mbola velona ihany na dia zao aza mahazo ahy. Mety misy olona maniry mba hanana kambana. Halleloia. Dia teraka ary izy roalahy, rehefa teraka izy roalahy dia voatany amin'ny fahaterahany dia efa hita ny efa voafariparitra ihany ny hoaviny. Halleloia. Hoy ny tena androany mbola tany ekiby ianareo dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra. Mbola tany ekibontsika dia efa nalahatra Andriamanitra ny fiainantsika, voatsodrano na voaozina tahaka ny Esau sy Jakoba. Ny ray voatsodrano, samy nahazo tsodrano, samy nahazo teny fikasana ihany, fa anjaran'ny tsirairay avy no namaritra an'ilay izy avy koa. Ary raha jerentsika dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa 5:20 Genesis 5:20, 5:20 dia nitombo ireo zazo ireo ary le Esau lehilahy nahay aza dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra an'ilay. Hainareo zany olona mpianefitra zany, olona mpitoka monina zany, olona tsy zatra miaraka aman'olona zany. Azo lazaina hoe ireny olona ferme zany, izy ireny ny any anefitra any, tsy zatra miaraka amin'ny vahoaka zany na ny toe-pony zany ary mety tsy mora ny miara-miaina amin'izany fa izy mahay mihaza, mizahatra tsara hainy zany. Ny olona tsirairay avy ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia manana zavatra hainy. Hoe fomba fiteny malagasy, izay tsy mahay sobika dia mahay fatram-bary. Halleloia. Tsy misy an'izany olona tsy mahay ninina tsisy ninina hainy zany eo amin'ny fiainana, fa misy zavatra ray fara-fahakeliny mampiavaka n'iny olona iny. Inona zao ianao mampiavaka anao? Mety mahay mahandro sakafo be ianao, nareo menakavy ao. Mety ianao ilay tena mahay calcul be tonga, mety ianao ilay olona be dia be. Fa ny an'ny Esau ny nampiavaka azy dia mahay mihaza izy. Ary tsy vita amin'ny mahay mihaza izy fa vitainy hatramin'ny farany mihitsy ny aza ny zavatra ataony. Mihaza izy dia amboariny ny nahandro dia tsara be ny nahandro. Hainy mihitsy zany mamita ny hatramin'ny farany, tsy hoe mihaza fotsiny ny ataony fa hatramin'ny mahandro azy. Tsy ny mamono akoho ihany ny hainao zany fa hatramin'ny préparationny akoho dia ianao manao azy. Nanana fahasoavana i Esau, nanana fahasoavana koa Jakoba. Ny endriky ny zavatra ny teo aminy ny tsy samihafa. Ny ray nanavana azy tany amin'ny efitra satria any anefitra no mahita azy. Ny ray nanavana azy tao an-trano satria ao an-trano no manavanana azy. Fa ilay tao an-trano marina mihitsy ilay tena mampionana teo,
mbola hafa ihany zany mitoetra ao an-trano zany le amana mahare vaovao momba ny ray ianao, miresaka amin'ny ray ianao, emikelinao daholo ny zava-mitrango ao anatin'ny tranony ray ao, fa le ray tsy mahafantatra ny vaovao. Tara be zany ny faherona vaovao sy ny fahalalana ny zavatra, fahalalana ny marina. 9 andro anina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha izao ka reraka, satria tokoa ny makany an-tsaha sy ny makany an'efitra dia mandreraka. Anona tonga ny asafany teny amin'ny Salamo 7:20 zarazao izy dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara, satria izao any ivelany mandreraka, ny mandeha any ivelany ry havana mandreraka, mareraka sy manona ny mandeha any an-tsaha sy mandeha any an-tany efitra. I Jakoba tsy mba reraka sy nona zany, ary porofony zany nahandro anina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha izao ka reraka, dia hoy Esau tamin'i Jakoba, mba hanomezo hoaniko ny mena, dia io mena io fa reraka. I Jakoba raha nahandro sakafo tsy hoe reraka akory, ary tsy hoe maty ny hanohanana akory, fa fomba ny mahandro sakafo, fomba ny mihinana, zatra mahandro dia zatra mihinana, ary tsy mataitra azy koa raha tsy mihinana kely izy amin'io, satria efa misy foana. Za mino fa ao anaty frigo anao feno karazana sakafo maro, fa tsy hoe izay tonga dia laninao daholo, fa misy fotoana sakafonao dia jerenao misy yaourt ao, misy fromage ao, misy rehetrarehetra ao, mijery kely tsy dia misy tianao hohanina dia hidianao indray, dia tsy dia nona be kory ianao fa saika mba haka zavatra hohanina fotsiny. Fa le avy any an-tsaha nona sady reraka, le avy any an'efitra nona sady reraka, tsy mijanona ao an-trano io fa mivezivezy, mivenjivenjy, mpirenireny, ary lasa ohatriny hoe sendra vao nahita sakafo. Dia hitanareo ohatran'ny mponina any Madagasikara, mahantra loatra mihitsy ny olona, tena mahantra loatra, dia mahazo an'ilay jiro kely fatao anaty fanafanana tranona koa, satria hainay tsara mantsy ilay jiro io, satria izay pipiako manao poulet de chair dia tsy maintsy asiana jiro sady manafana an'ilay akoho no manazava azy. Dia hitanareo za tena miteny anareo fa raha olona any amin'ny tany mandroso tsy afaka omena an'ireny jiron'akoho, mena ny vahoaka any Madagasikara. Mialatsiny fa tena jiron'akoho ilay izy, tsy hoe mpanohatra akory na hoe anona, fa izay ilay zava-misy. Fa iny zavatra mitranga mahantra ilay vahoaka, dia omena an'iny amin'izay efa pahatraina be zany, dia omena an'iny kely dia faly be mihitsy, mahazo ohatry hoe mahazo an'iny, satria amin'iny tena zavatra ngeza be. Ohatr'izay ihany ny renireny tsy mipetraka trano, reraka miverina avy any voameko moa ny zavatra nandrahoany Jakoba, tena miretirety, menamena be mihitsy, voanemba tena menamena, saosy be, saosy voatabia sy tongolo be, mahafinaritra be. Mifofony amin'izany amin'ilay tena izy, alleluia, dia normal. Fanontaniana miperaka kely, mba mety tsara ve ry havana ny connexion ny téléphone-nareo, dia resaka tsisy idirana ity, fa dia za ohatra ny tena variana mihitsy fa sady ratsy be ny connexion ny téléphone natao ao, tsy misy tsony hoe ary amin'ny toerana ohatr' izao ny tsara na ary amin'ny toerana ohatr' izao ny ratsy, fa tsy atsaritra iny, fa tena matimaty ho azy zany foana ny connexion ny téléphone, tsy atsaritra iny. Mety tsara ny ianareo, soran'Andriamanitra. Very lavany amin'izay Esau hitanareo tsy mitovy mihitsy ny olona noana sy ny olona efa tokony hisakafo fotsiny. Misy olona rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana tena noana be mihitsy izy, fa misy indray olona manaja fotsiny tokony hihinana, fotoana tokony fihinanana dia hoany. I Jakoba dia teo amin'ilay hoe fotoana tokony hihinanana izao aloha misakafo, tokony hisakafo amin'izay fa Esau dia izao tsy maintsy misakafo fa tena noana sady reraka hiatra manaina. Za dia teny aminao androany io aty an-dana io
io anoanana io a dia mahatonga ny olona tena manao foana, mahatonga ny olona tsy eritreritra ty kibotsika ty mantsy a Andriamanitra kelitsika izy io, dia tena rehefa io no mitahaka hoe aiza ilay sakafo dia rena angalatra aza dia mena fahafapo teny hoaniny dia avy izao anefa ny loha. Jakoba naroatra ny occasion nisy eo teo anoloany, tsy tonga dia io ary fa hoany fa satria rahalahako ianao, fa fantatry Jakoba fa misy zavatra ilainy Esau eny aminy, nefa koa misy zavatra tsy nananjanana ny Jakoba eny amin'ny Esau. Ary io zavatra io dia zavatra ngezabe, ary samy manana ny ngezabe any teto. Rehefa noana ianao zavatra eo amin'ny ngezabe aminao dia ny sakafo, fa rehefa nananao indray ny sakafo tsy sakafo ny zava-dehibe aminao fa ny fizokiana. Alleluia, zava-dehibe ny fizokiana. Marina mihitsy nanao mampionana an'izay remarika zay hoe be dia be ny olona no mirona makany amin'ilay mena, ilay voanemba, ilay sakafo, ilay fitahiana. Betsaka angera man'izao olona mironana amin'ny fivavahana izao noho ny amin'ny fitahiana fotsiny. Betsaka angera avarana ny olona miantso an'Andriamanitra sy manapa-kevitra hivavaka noho ny amin'ny fitahiana fotsiny. Ary izaho mitsaha manao fanamby aminao fa raha amin'ny herinandro sika hanao seminaire-ny fitahiana, tsy dimampolo tsononareo ny ao hoe dia tonga ava fa dia hitory teny zany tsika fa tena resaka momba ny fitahian'Andriamanitra tsika, ary tena hipoapoaka be mihitsy ny fitahiana anatin'ny seminaire io, fa tsy efapolo ny tsika na dimapolo eo, fa mety ho tapaka-trenimpolo na fitopolo. Mino ahy ianao. Ary raha hitentsika hoe andao anao seminaire-ny fianarana baiboly, seminaire fianarana ny momba ny fahamarinana fotsiny sy fahamasinana, mety ena 520 ary nanareo ary mety mbola hitrehitra nga tena hiditra lalina amin'izay zany. Raha anao afisitsika, anao fanentanantsika hoe ry havana mandritra ny herinandro io tsy resaka fa tsy fitahian'Andriamanitra, dao tena eto daholo ny lista, dao anao an'izao, dao tonga dia tena resaka miliardsika, resaka tena voninahitra be sy tena tonga dia tena mety tapakatra 100 araka ny tenin'ny ranam-pavotomoana. Fa raha anao tsika amin'ny herinandro hoe io herinandro io tsika tsy resaka fa tsy fahamasinana, tsy resaka fa tsy fahamarinana, na nareo ary mandefa mesazy kely tena tsika aloha pastera fa ohatrany misy izay nefa ny zavatra mitranga eto. Inona ny tadiavin'ny Esau? Ilay mena. Io mena io izy dia hoaniko mena dia io mena io fareraka. Toy izy Jakoba hoe tsy mampaninina anay io raha omeko azy, fa mbola misy azo andrahonao. Halleluia. Tsy mampaninina raha na tsy mihinana, mbola misy azo hanina, na dia miferitreretana fotsiny hoe mbola misy azo hanina ao dia tsy dia noana firy izany ianao. Izy avy nareo rehefa manam-bolaka mety natao tsy mety noana, natao tsy mahatsiaro noana, fa raha vao manomboka voasery manidy hoe tsy misy ny vola manifinify ao anaty poketra ao, ohatrany tianao hohanina zao, tsara zany tena na pizza, tsara zany tena tehinana sakafo, tena andeha restaurant, rehefa le tsisy mihitsy ny vola, fa rehefa eo ny vola, eo ny feno sakafo, pitraka eo izy dia ohatry ny vokovoko azy zany fotsiny ianao. Nareo manao an'izany. Fa rehefa le vola tsy misy iny, sakafo tsy misy, tamin'ny confinement zao voafetra ny zavatra hohanina, mety indray mandeha ianao, rehefa tonga ohatrany ianao tsy afaka iverin'ny voaka tsotra sao dia voasamba indroa ny voaka, adino le zavatra ohatr'izao, dia le zavatra dimy mihitsy tianao hohanina. Izay foana. Fa i Jakoba mahafantatra, zaho hatramin'ny ray. Halleluia. Zaho hatramin'ny ray, tsy maninona raha omeko azy io, zaho afaka mihinana rehefa avy eo.
eso indray nieritreritra fa io ihany ao ary tsy maintsy mihinana an'io izy vao mahazo aina, tsy maintsy mihinana an'io izy vao velona. De ozy meo anahy io de ozy izy Jakobo mianiana ary amiko aloha de nianina taminy ozy hoy Jakobo amdio amiko ary aloha fizokinao. De hitanao le fizokina rehefa eo le anoanana tsisy ny rarahinan'le izy. Tadidiko tany tamin'ny 2018 reny ngamba sa 2017 na ohatr'izany nalaza be tany Madagasikara hoe misy olona andrisika ny olona malagasy hiala amin'ny kristianisme de misy olona mahasahy mividy baiboly. Izy nareo tany Madagasikara tamin'ny 2015, 14, 15, 16, 17 tsy tadidiko reny nalaza be tany Madagasikara hoe misy olona mitety tokantrano de firy ny baiboly aminareo de vidiana. Tsy fantatro ny fahamarinana zay fa za fotsiny nalahelo be taty nieritreritra an'izay ka tsy fantatra hoe nalahelo tamin'ny zavatra tsy misy ve za raha mba misy afaka miconfirmer nareo any Madagasikara hoe nisy ve nandalo tany ve izay rivotra izay nitsoka tany ve izay zavatra zay hoe misy olona to de miteny amin'ny tokantrano hoe fa mena ohatriny ao vidina 10 alina moa izay ny baibolinareo. De mialasa tokoa ny olona hoe zay baiboly very neny zay baiboly very dada andao amidy any ty fa ino no misy lela voly hividanana vary. Fa za mitenao maty antoka ianao raha iny amidiny. Za rehefa namalala miodidina eo amin'ny tenin'Andriamanitra hitako tamin'ny baiboly vakiko io daholo ny fahombiazan'ny fiainako. Za tsy mitena hoe fahombiazana tafiny ahoana fa za mitena anao mety amiko ny fiainako. Tena mety amiko ny fiainako ary tsy tsiritako nizaniza ny fiainako. Za tsy manan-karena be, za tsy mahantra fadiran'ovana fa ny azoko tenenanao fotsiny tsy mahita aloha za olona hatreto hoe tsiritehitry fena fomba ohatr'ireny tsy revana. Ohatra miteny amin'ny Andriamanitra zany hoe ohatra ny tsy mety mihitsy zao ataonao zao Jehova fa ny azoko lazainanao fotsiny raha tiana ho refesina ny fiainako de ny fiainako tsy mitsiritra olona. Za mahafantatra olona eto amin'ny France eto manan-karena, mahafantatra olona maromaro manan-karena mifanerasera amiko gasy tena fantatra hoe manan-karena. Fa de mahafinaritra fotsiny hoe manan-karena izy ary rehefa jereko ary ny fiainany de misy zavatra hitako tena azo tsy mampitsiritra be dia be. Tsy manana fiainam-pianakaviana zany fa vola aloha de misy. Zany fiangonana 900 namidy. Ny olona raha vadiny lasa boîte de misy mividy atao boîte de nuit fiangonana. Zao ngely havany tena teneniko anao io baiboly tsy tena ahoana moa zany afaka tena tsisy valeur. Nisy fotoantsika tany amin'ny 2017 tany de mivarotra baiboly tsika teto amin'ny Fandany 2018-2019 nivarotra baiboly. Zany hoe niara niasa tamin'ny mampely baiboly zay niaky radio de nivarotra baiboly zay mivady tamin'izany. Fa najanona ilay satria ohatry ny mena rekelan'i Jesosy ihany hoe hivarotra nyity ve de satria tsy maintsy hoe angalanao tombon-kety satria misy frais mitondra zay avy any Madagasikara ty any de ohatra ny sadaikatra ihany ianao hoe hivarotra nyity hiaka tombony amin'ity ahoana zany ny atao nefa de nefa ran'izy ran'izy saikasaika lasa ohatrany hoe kado de mena ary de fa ny tena zava-dehibe de zao io baiboly afaka tsisy vidiny io. Betsaka boky lafolavitra no io reny romansy boky nisoratan'olona reny tantara mahafinaritra ohatra lafo noho ny baiboly afaka tsisy vidiny io. Fa za miteny anao aza mety fa antoky ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ary io tsy takany Esau, tsy takatra Esau satria izy Esau sady mpirenireny mpivezivezy tsy mitoetra tsy manana fotoana andinihana amin'ny sy akanatsirony amin'ny mahazokiny azy. Ara-panahy be mihitsy ny resaka eto.
hoy izy Esau hoe indro ho faty any aho izy ko mahazo inona zay fizokina. Jakoba nefa mahafantatra mihitsy hoe misy ilanana ny fizokena mbola tsy maty azy. Fantatry Jakoba fa eo amin'ny fahavelomana eo mihitsy na dia mbola ho faty azy ilaina ny fizokena. Betsaka ny olona tsy manam-potoana andinihana tenin'Andriamanitra zany tsony. Tsy manam-potoana ho atokana mangingina amin'Andriamanitra zany tsony. Zah ngery avako malalina tena miteny anao hoe zava-dehibe zao zavatra ataontsika izay io fampizara. Fa zah miteny anao fa mbola zava-dehibe lavitra raha tsy manao ilay voatra zao ary tsika. Fa ianao manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Ino izy ho fatany ako sy mahasoina ho izy fizokina ary hoy Jakoba aza manao azava avy eo zao dia manenoneo fa mianiana aloha dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokina. Ary Jakoba nanome any Esau mofo sy voanemba masaka dia ninona sy nisotro izy ary voalany izy lasa indray izy nabe. Firifiry amintsika ny olona tonga ao an-tranon'Andriamanitra, tonga ao amin'ny Jehovah dia tsy te hanala izay fianarana baiboly izany. Ny délivreux ihany aloha mamaika antsika. Ny mba tsofirahitsy eto am-bavaka ihany aloha mamaika antsika. Fa tsy hijanona izany tsy voalany iny lasa indray aloha mandeha miverina mirenireny, miverina any anefitra. Ary zany ny antony tsy mahatonga ny kristianina voata. Mihinana kely dia miverina mirenireny, mihinana kely dia miverina, mihinana sy misotro tsy miraharaha izy atao. Tsy nandalo tao an-trano koringa ravana izy, tsy nitoetra tao an-trano koringa izy, tsy nidikiditra tao an-tranon'Andriamanitra. Ray zany hoe tranon'Andriamanitra io raha ray isa. Tsy niditra tao kory izy teo an-dakozia. Ozy lera tamin'izay mbola teo ao an-dakozia. Tao an-dakozia fotsiny izy. Voalany ny sakafo, verina nakany an-tsaha izy. Hitanao? Raha izany ny toetranao eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy manakivy anao fa lavilavitra anao ny fitahian'Andriamanitra. Fa ny fitahian'Andriamanitra ravana ao amin'izay misy an'Andriamanitra. Ary ny fitahian'Andriamanitra ao amin'ny manodidina an'Andriamanitra. Raha lasa lavitra izany ianao, miverina mirenireny sy makany anefitra ianao, tsy hitovy amin'ny olona mipetraka ao an-trano ny zavatra azo. Dia nomeny Jakoba ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary nihinana sy nisotro izy dia niaingaka lasa nandeha. Izany nanamavony Esau ny fizokiny. Ferifery ny olona manamavo ny fizokina ara-panahy, manamavo ny ara-panahy. Ny ara-panahy zany ravana dia ilay zavatra tsy hita maso ao anaty, tsy maninona tsika na tsy hitan'ny olona ety ivelany inona ary, fa manahoana ny ao amin'ny aty fanahintsika. Hanina ihany neny Esau dia hanina, dia vita ny hanina dia tsy hita. Be dia be zany toetrantsika kristianina amin'izao zany. Mesazy sisa ny hitanao hoe ary rehefa misy fotoana misy karazan'olona raha zay eto amin'ny fandalina eto zao dia misy karazan'olona manao an'izao zavatra zao. Manao fifadikana tsika, manao fitoranam-bavaka tsika. Dia tonga ny fijona velona, tahiny to paster, voninahitra n'Andriamanitra paster fa tena vita ny hanina, tena azo ilay zavatra ohatrao. Dia tahiny tompontsika dia maheresa foana nareo mivady. Dia indraindray iny teny iny dia fara amin'ilay hoe za paster ohatrany tsy dia hitahita io fa misy asa ny fomaraina be manko izay amin'ilay asa nitondranam-bavaka, ilay zavatra entinam-bavaka amin'io mba azahoana asa. Dia ilay asa azo amin'izay ny tsy apahana miaraka eto intsony. Mialatsiny paster tsy dia hitandroso fa nivaly aloha ilay asa, halleluia. Fa zao fomaraina be amin'ilay asa dia tsy ho afaka ho intsony. Eo an-dakozia ianao amin'iny dia lasa. Fa za miteny anao, ianao no mampalahelo fa tsy ny olona lozanao akory. Tsy le trano tsy nivanginy Esau teo an-dakozia dia niverina. Tsy le trano tsy nivanginy Esau mampalahelo fa Esau niverina ny anefitra. Le trano eo foana, Isaka eo foana, Jakoba eo foana, ny voanemba eo foana, ny mofo ao foana, misy foana ao. Mbola hiverina indray raha pisy misy ao. Fa ny olona miverina mihinana dia lasa
verina mihinna dia ao amin'ny Jehovah misy fitahian'Andriamanitra. Raha mbola eto amin'ny fandarina andramoka izao koa dia teneniko anao tsy mbola lany valim-bavaka izany eto. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy mbola lany valim-bavaka izany eto. Mbola tsy tafitra. Mbola tsy mihidy ny lanitra. Ka na hiverina eto indray ianao afaka telo volana misy fivadikanina eto na misy fitondrana vavaka eto verena misy eo. Verina ny efitra ianao anjaranao zay. Verina irenireny anjaranao zay. Fa misy ny fitahian'Andriamanitra. Jakoba tsy taitra akory. Taberan'inona teo ampiana mofo. Ampiana mofo zany fa tena efa zoky aho zao a. Ampiana mofo zoky dia sirano kely fa tena tsara kosa izy a. Mbola afaka manampy kely amisy zao ka. Jakoba tsy mikoropaka. Fantatra Jakoba fa raha laniny daholo ary a manokatra frigo dia efa mahandro vita io. Misy ao. Misaotra anareo mijanona eo. Fa tsy mampalahelo nareo mijanona eo. Ny anaranareo hita isan'andro io tsy mampalahelo. Ny olona dia tena mampalahelo reto riverselinaka rerikaka ry androzelo dia miaro tory foana. Misy zavatra ao a. Ianareo mavita mijanona amina toerana tsy misy ninina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Zany hoe tsy mavita mijanona amina toerana tsisy ninina zany hoe hivavaka hiaro toerana ka tsisy ninina mitranga amin'ny fiainako e. Fa misy ao, halleloia, misy ao. Zany hoe Jehovah tena nitahiny tompo mihitsy tamin'ny herinandro ity. Tena nafinaritra mihitsy ny fitahiny Jehovah tamin'ny herinandro ity fa zao mbola eto indray amin'ny herinandro ambony. Halleloia. Za tsy hiverina any an-tsaha. Za tsy hiverina any an-tany efitra. Fa izao ny zavatra ampaherezako anao androany. Tsy hoe hibedibedy an'izay lasa akory. Na hibedibedy an'izay tapasaraka kely sy nangatsitsika kely tamin'ny fanompoana. Izay maha olombelona antsika. Esau a dia endrika ny maha olombelona antsika. Natiora mihitsy ike zany e. Natiora mihitsy ike zany e. Hatrany amin'ny zanak'Israely kely avany. Dia tena ohatry ny azo lazaina ohatry hoe materialista kely tao amin'ny Jehovah. Rehefa mila zavatra dia makeo amin'ny Jehovah. Mety ny atao dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Voky Jesrona, natavy Jesrona dia namelda. Impiry mamelodaka an'Andriamanitra moa ny zanak'Israely. Ary impiry namelodaka ny tokantranon'ny Isaka moa i Esau. Isaky ny voky, isaky ny nona tonga, fa vovoky dia miala. Ary zany no ketrantsika. Fa za te hampairanao androany. Ary sainga tonga amin'ny fotoana. Tonga ny fizarana tsodrano. Lasa ny Jakoba ny tsodrano. Tonga avy any amin'izay Isaka. Amin'ny Genesis 7:20 ny vakiana mampiana tao tsika zany dia fa 9:30. 9:30 ka hatramin'ny fa 9:30 raha voaren'ny Esau ny tenin'ny rainy dia tarainy mafy dia mafy isikany hoe taminy matsofo rano re ahy. Tarao. Fantany amin'izay fa zava-dehibe ilay tsodrano. Ary raha tenao ny tsodrano dia tena zava-dehibe. Ary mba malahelo rehefa tsy mahazo tsodrano. Fa ny tsodrano dia zavatra ngeza be. Ary za manoro hevitra anao mihitsy. Mahaiza anao miaina ao anaty tsodrano. Mahaiza miaina ao anaty tsodrano. Mahazo fiara ianao. Metsopa nompon'Andriamanitra. Tsofo rano. Mahazo trano ianao. Tsofo rano io. Mahazo fitaovana vaovao nareo tokantrano. Tsofo rano io. Ny anay ijoroako avamelona aminareo. Zay rehefa ohatra hoe mba mahazo zavatra. Zay moa rehefa mividy tôbila dia ny tôbila vidinay occasion. Zay tsy mividy tôbila vaovao. Fa zay koa tsy mividy tôbila alotsy kelikely zany. Fa ny anay ny tômôbila rehefa ohatra hividy tôbila manolo zay satria io ny asanay. Dia izao vao miditra anaty tômôbila izy dia tsofinay rano aloha io. Vao miala eo amin'ilay olona dia tsofinay rano. Tena hoe misy tômôbila alainay aman'olona any amin'ilay olona izy ohatran'ny tsy zarizary. Fa tonga eo aminay iny zary. Halleloia. Tsodrano. Mifindra trano nareo
tsofo rano tokantranonareo. Mahazo fitaovana vaovao, mahazo zavatra vaovao, tomobila, tsofo rano. Fa ny zavatra voatsotra amin'izany tsy mitovy amin'ny zavatra tsy voatsotra. Ary zany natonga ndry eny ama tompontsika rehetrarehetra ndry teo amin'izay indro matsofo rano ary tiako dia ho rainy tonga ny rahalanao na nandoka ka nahalasa ny tsodranonao dia hoe zao mosy mandiva ny anarany hoe Jakoba fa efa namingy anahy indroa izy zao, ny fizokiko efa nalainy ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodranoko. Ary koa izy tsy mba atao ahoana moa nalasan'ilay tsodrano nge tsy fotony Jakoba, tsy Jakoba nge ny ratsy fa Esau tsy nanisy vidiny an'ilay izy. Manomboka androany asio vidiny ny ara-panahynao, manomboka androany asio vidiny ny ara-panahynao ny avako malala. Tena maly isakaka nanao hoe 7:30 tsika zao amin'ny Genesis 7:20. Indro efa nataoko tomponao izy ary ny rahalahy rehetra no meko mpanompony ary mivary sy ny rano voloboka da namelomako azo ko inona indray no ataoko aminao. Dia hoy Esau tamin'irainy, tsodrano ray ihany fa anao rikaky fa tsofo rano ray ahy dia za koa rikaky eo. Ary Esau nanandratra ny feony ka mitomany. Firy zao ny olona mety hanandratra ny feony ka mitomany raha mahatsapa fa miaina ny ara-panahiny, natsapa fa voakitikitika ny ara-panahiny. Ny vola misy ny vola misy mety ny atao fa ny ara-panahy latsaka. Firy ny olona manandratra ny feo mitomany amin'ny zavatra ohatr'izany. Mba hainao manandratra ny feo anao raha tsapanao mihitsy hoe ohatrany lasa mangatsika ngeza, ohatrany tena lasa tsy mba voakasika nininy zantsony ngeza. Ny vola misy fa za ohatra tsy mety voakasika tia an'Andriamanitra zany. Mba manandratra ny feo anao dia raha maly isaka-rainy ka nanao tamin'ny hoe indro tsy ho amin'ny tsiron'ny tany ny fonenanao ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony, fa ny sabatra ao ny velomanao ary ny rahalahinao no tomponao. Ozina ny azo mafy zany satria raketo position tena zany ianyary okiary. Merci dada tanondrika nandeha ny voaka. Mahafinaritra be ilay toe-pony nijery mampinao tany amin'ny Genesis 9:20 teo ilay hoe 9 ka hatramin'ny 9. Na dia tsy nahazo ny eritreretiny ho azo intsony azy Esau, mbola nakatoa an'Andriamanitra, mbola nakatoa ny Isaka. Tonga dia Andriamanitra moa voateny fa tahaka izany mihitsy ny tsika ry havana an'Andriamanitra. Isika misy fotoana tsika indray no tadidiko foana ilay tenin'ilay rahalahy-mpiara-babaka izay indray andro hoe zaho ozy izy mbola mifamaly kely Jesosy Kristy, tsy mety manasa an'Andriamanitra izy fa tezitra amin'Andriamanitra hono izy fa tsy lasa minisitra moa ny rahalahy tamin'izany. Ohatran'izao fotoan'izao mihitsy zany hoe mividy minisitra ny filoam-pirenena dia nieritreritra ho lasa minisitra ilay rahalahy dia tsy lasa minisitra tampoka dia tezitra be tamin'i Jesosy amin'izay izy. Za miteny anao androany aza tezitra amin'ny Isaka zany, fa na dia tsy azonao aza ny tsodrano ataovy izay tiany. Dia nanaraka izay nitenenin'ny Isaka tsy nanambady be vavaka nanita izy. Mahafinaritra be izay teny izay nakatoany dada ihany na dia tsy nahazo tsodrano azy. Tao anatin'izay rehetrarehetra izay i dada nahita ny toe-pony, hitan'Andriamanitra ny toe-pontsika io, hitan'Andriamanitra ny toe-pontsika io. Firy tamin'ny zavatra nangatantsika ny tsy azontsika misy, mety betsaka noho ny azonao aza ny tsy azonao, fa za teteny aminao tsy mbola nanome zavatra tsy nahasoanao zany Andriamanitra, ary tsy mbola nanome zavatra tsy hahasoanao Andriamanitra. Raha tsy azonao ny zavatra iray reto zavatra reto mitraka, na miandry valim-babaka ianao na soloan'Andriamanitra tsara lavitra noho indray. Aleloia. Satria Andriamanitra tia antsika. Ny dikan'izany
raha makadabavaka ianao androany ka tsy mivaly bavakao ndana topoy tsara ihany Andriamanitra, ataovy tsara ihany foana ny sitrapony, de ho hitanao ny tsy fitsimbadiany zany fa zavatra tenana zany ao na tenako anareo mihitsy fa nitseho tamiko ty zavatra ty tamin'ny lahady teo lahady nisy zavatra saika vidiko de tena nisy mpifaninana de na de tiako aza izy de tonga ny mpifaninana samy mitovy fiaviana moa le olona anankiroa, le mpivarotra zany de zahako ny mpividy de mpividy fandroany olona mitovy firenena amin'ny zareo, ohatry tsika zany zao de samy gasy any de vao tonga aloha izy hitako hoe mitovy any de vao zay tsy azoko io sy de to de mandeha tambe tsy azoko le izy tsy azo io fa de ny azo tokoa izy ny aveo tsy fa le olona reny no mba vidiny omena an'le zavatra sy de eny aroa zandry tsy azo le izy renena fa tsy maninona zany lahady zay fa ny laroby ny zavatra tena tsara be mihitsy azoko inona zavatra nitranga raha nividy an'le ray de lasa tany ny vola de tsy nahazo an'le zavatra hitako laroby intsony laroby nefa nahazo an'le tena tsara be. Sotra n'Andriamanitra am'izay sotra vavaka rehefa zay Jehova merci Jehova sotra tsy nahazo an'le tamindre mandeha ry aho fa tia ny tena izy tia ny tena anaty halleluia fa tsy kory tsy azo le tany Andriamanitra vao maly ve zany nanao sabata de tsao de tsy mahazo sady zany ve ny zavatra vao mivoaka sabata fa avy nitandrina ny sabata anao ve zany de tonga de tsy azoko zany de olona mampirenena tsy ry avana zay Jehova merci tam'le tsy nahazo io zao ny tao anteneko misy tsara lavitra de nisy tokoa laroby antsiny andry tsy afa-kery taona laroby an'iny any tsara lavitra fireny halleluia sotra Jehova ka raha misy zavatra tsy azonao aza mba mikiomy amin'Andriamanitra zany ry avana ny devolony natao hikiomiana fa tsy Andriamanitra Andriamanitra tsy natao hikiomiana ny devolony atsika no hikiomiana so ianao mba manao zany hoe za tezitra amin'Andriamanitra fa tsy mivaly le zavatra ohatr'izao loza miantsona sy loza mitatao anao zany ka tandremo ndao sikitsy amin'ny fahamaraparana ny Genesis fa tena botelopolo nafinaritra be tia ny tena nafinaritra an'Andria raha za zany zao mizara fahatsapana de tia ny party tena tiako indrindra tao anatin'ny toriteny mampionana teo Genesis fa tena botelopolo zao zany zavatra nitranga Esau te hamono an Jakoba andiny fa tena botelopolo de voalohany ary Jakoba nanompo ny maso de natazana fa indro tamy Esau mitondra efajato lahy mangovotra am'izay le nahazo tsodrano mangovotra am'le voaozana de nanona mpiasa saina nosarazarainy am'izay nosarazarainy ny zaza ho am'le Israely ary ho amin'ny ankizy vavy roa ary nataony lohalala ny ankizy vavy roa sy ny zanany ary le asy ny zanany arakaraka ary Rahely sy Josefa no vody lalana Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka nikoaka impito mikoaky impito zany izy ny fito aloha de isa masina ary mikoaky impito zany ny isa fito rehefa mieritreritra isa fito tsika de mieritreritra fataterahana foana ny dikan'izany tena nikoaka tamin'ny fataterahana mihitsy aloha izy ary azotsika lazaina koa zany fa tsy nisy andro satria ny andro de fito ange tsy misy andro tsy ekofan'ny Jakoba eo anoloan'ny Esau nefa nitsodrano azy ny Jakoba ange tsy zany le havanao nitsodrano azy ny Jakoba sao de adinitsika hoy ny ten'Andriamanitra zao nitsodrano azy ny Jakoba
ny fofony zanako dia tahaka ny fofony say izay notahiny Jehovah ary anomezan'Andriamanitra anao any andonanitra sy ny tsirony tany ary varibetsaka sy tsy ranom-boroboka. Anompanao any ny firenena maro ary ekoakeo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompon-dranahnao any ianao ary oka ekoakeo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voahozina izay manozona anao ary vasoavina izay manisy soa. Dia ilay tsodrano any amin'ny Genesis 27 toko fa 7 andininy fa 9 ka hatramin'ny 9 izay tsodrano Jakoba zay. Fa izao nandeha teo alohany tonga amin'izay zany Esau dia nandoharika mikohaka impito teo anatrehany Esau Jakoba. Tsy misy andro zany tsy ankofany eo anatrehany ralahany indray. Dia niazakazaka hitsena azy Esau ka nisakambona ny tendany ary namihana sy nanoroka azy ary samy nitomany izy malala. Manana toe-po Esau ry havana malala. Tena manana toe-po Esau na dia tao azy ny fahatezerany ary tsy mena tsiny izy raha tezitra satria sasany ampitaka izy. Fa inona ny zavatra nitranga teo aminy? Nanana an'ilay fo mbola nisy fitiavana izy. Nitomany ilay izy nahita an'ilay zandry. Nitomany. Dia tretinao zany hoe toetra na zoky. Misy fotoana rehefa zoky na misy tsy mety ataon'ilay zandry dia tezitra ihany fa mandefitra. Malahelo, manana toe-po ary manana fitiavana. Samy nitomany ary Esau nanompon'ny masony ka nahita zaza amam-behivavy izy. Izy moa reto miaraka aminao reto dia ho kosa Jakoba ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao no ny fahasoavana. Dia anatin'ny ankizivavy sy zanany ka nikohaka. Hitanao? Tsy Jakoba rery ny ekohaka hatramin'ny vady aman-jana nikohaka teo anoloany Esau. Dia anatina ilay asy ny zanany ka nikohaka ary farany anatina koa Josefa sy Israely ka nikohaka. Ary hoy Esau, inona moa ny hevitry ny atokony rehetra nytenena tamiko ireny? Hitanareo i Jakoba dia efa zatra ny Esau mora tambatambazana. Ozy izy Jakoba hoe taria ary voanemba ray volisy mofo nomeko azy nomeny ihany fisokiana. Dia raha mitady hamono azy zareo fa meko vola iny meko ondry amanosy iny dia milamina iny. Tsy hainy fa tao ambadimbadiky ny nandeha ny fotoana nisy fotoana niovana Esau. Tsy ilay olona tia kely tsony, tsy ilay olona tia fitahiana azo tambatambazana amin'ny voanemba ray volia tsony. Mba miova. Ry havana, talohantsika tambatambazana zavatra kely dia mivaribary fanahy eny. Fa tao anatin'izany nianatra nakatoa an'Andriamanitra Esau na dia tsy nifanaraka tamin'ny eritreriny aza nataon'Andriamanitra. Andeha ataontsika Andriamanitra Isaka niendrika Isaka. Na dia tsy nety taminy aza nataony Isaka nijanona ho mpakatoa foana izy. Misy tsy mety aminao ny fitantanan'Andriamanitra anao fa mankatoavan'Andriamanitra. Tia foana Jehovah. Tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao, tia foana Jehovah. Ianao ange raha tsy tian'i Jehovah ao an-danitra ange feno anjery tsolomasina tian'i Jehovah inona moa izay fitiavako? Inona moa izay fitiavanao no ampitambazantsika an'Andriamanitra? Misy hira anglisy mahafinaritra be anazy ny tononkira manao hoe ianao ange sisy Andriamanitra ary tsy mila olombelona ianao vao Andriamanitra. Tsy hoe mila nay olombelona ianao hitenenao ny Andriamanitra fa ianao mihitsy nametraka anaranao hoe Andriamanitra. Ary amin'ny maha-Andriamanitra anao dia mba mifidy anazy kely sy bitika ety anao. Izay hoe tononkira teny anglisy. Na tsy mety aminao aza ny zavatra nataon'Andriamanitra, tiavo izy. Misisi tia azy, misisi akatoa azy, misisi anao izay tiany. Dia nisisika Esau ary nampiovana Esau zany. Rehefa naika nafantatra ny fahadisoany izy nivarotra ny fisoketry. Aika ry havana. Ao ambadiky ny fankatoavana. Manoloana ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa mbola mitohy mankasitraka an'Andriamanitra, anofan'Andriamanitra anao. Dia ilay olona tia kely hatramin'izay, olona tia mora voavidy kely amin'ny zavatra tsy dika. Teto neka hovidiana vola makarena be dia be amin'izay tsy vary ray volia tsony, tsy voanemba ray volia tsony. Izy izy. Inona moa ny hevitry ireny ozy izy ny atokony fanerana tamin'ireny? Dia ozy izy Jakoba mba hitako fiteo mason'ny tompoko lahy
zany raha tsorona amin'io saika mba ianao kolikoly aminao saika mba tambatambazaka sao dia ianao taloha ohatra mora atao an'izay ihany ozy izy sao zany a efa niova ary zao ny fiovako efa nitahin'Andriamanitra ana zao ny tenenina manambe ihany ary lalahako aoka ihany manao ny ianao alleluia manambe ihany aho na dia ianao ny nangalatra tsodrano za tsy adino mihitsy eo na dia nisy nangalatra teo anoloanao ny tsodrano nisy nanozona ianao tsy avo Andriamanitra fa tsy adinon'Andriamanitra ianao tsy adinon'Andriamanitra ianao manambe aho izy izy eto anao ihany ianao alleluia ry havako tsika tsy mahantra miaraka amin'ny Jehovah ry havana ary ny devoly raha mba tonga eo amintsika ndao anao paka devoly attention manambe ihany afa eto ihany ianao dia mba mieritreritra mihitsy mba raha za ty re mba hampatamba zany devoly mba ohatrinona re zao ny tombo ambidy hoy zany ny devoly rado meko an'izao anao fa miala amin'Andriamanitra dia inona raha zao mba be ny devoly fa zay ihany ny devoly amin'ny offre anahy fa tena tenako mihitsy hoe manambe alleluia nisy olona manao paky tamin'ny devoly dia ny zanany marary lava ny zanany nanany devoly fahefana dia voaozina dia ozy izy Jezus mampino hoe tena mahavariana ray aman-dreny ny antsika ravana zanantsika marary efa mandoary tsika Jehovah tsy trano izy moa miainga daholo mivoady rehetra Jehovah io zanako io Jehovah za hanompo anao nefa rehefa manompo devoly io zazy io tonga dia efa diranovana marary lava voaozina inona ravana ny anompoky devoly zany ny toy nanompo an'Andriamanitra na dia tsy nety aza ny tao isika dia tena endriky ny zanak'Israely sy tsika mihitsy io mezany Jiosy atsika ry havana hoe ho any an-danitra zany za dia tena ohatry zany mihitsy tena mezany Jiosy misonao miresaka amina Jiosy miady hevitra resaka fivavahana dia tsikitsiky fotsiny ianao io izy tsy mbola betsaka zavatra tsy fantatro izy amin'io fa zay fantatry tsara izy baiboly zany ny Jesosy ivavahanao zany sy fantatro tsara zany abetsaka ny zavatra tsy fantatrareo fa Jesosy zany eo izy miazy Andriamanitra Jesosy zany tsy raha iny za ozy avy tompo anao fa isisika alleluia tsy azo tambazana tsonona izao manambe aho tetena izy manana no ianao afatandrena ary ianao nikohaka tamiko tsy nikokohaka fotsiny teo ianao fa Andriamanitra Isaka efa nitsodrano zao nitsodrano tapelitsika le tsodrano teo Genesis 27:39 le vakitsika teo zao le ozina nahazo any Esau amaranako azy verentsika vakina Genesis 27:39 manao hoe dia namaly Isaka rainka nanao tamin'ny hoe indro tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenao zany hoe fanohatra tamin'ny endrika hoe ny andon'andra sy ny tsirony tany ane ho aminao fa teto hoe tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony fa ny sambatra ao ny ivelomanao ary ny rahalahinao no hotompoinao kanefa mba mareo baibolinao ty kanefa ty mba tiako mihitsy zany ianao androany amaritra reo baibolinao asio daty androany mihitsy Genesis 27:40 tapany faharoa misy ohatry kanefa raha mba misy afaka manohatra amin'ny commentaire io tapany faharoa io hoe kanefa ramby amin'izay andro hafahanao dia ho tapahanao ny ziogany ho afaka mivozonao zany hoe misy ziogany Jakoba zany tokony hitondrana any Esau fa hoy ny tena Andriamanitra kanefa ramby amin'ny andro hafahanao zany hoe ramby amin'ny andro iovanao ramby amin'ny andro andresenao inona le resenao inona le hafahanao amin'le toetra ratsinao taloha le mora vidiana kely le mora miala ao an-trano kely mora mivezivezy kely mora mivenjivenjy kely mora manana dino an'Andriamanitra mora miala amin'Andriamanitra voaozina izy fa raha afaka amin'izay kosa izy dia izy ihany Esau nanapaka ny zioka izay hitondrahan'ny Jakoba azy zany hoe le ozina io afaka tapaka io aza mitsodrananao androany na te voaozina takiny ahoana ianao azo tapahany irapetsika anaty commencement
sao aminareo anaty groupe zay mana mbola misy olona mitondra ozina fa ampatsahivonay rapitso anaty commencement tsika isy vavaka spesial ho ataotsika anaty zoom fanapahana ozina fotsiny hotakitsika amin'Andriamanitra hoe Jehova ekeko fa tsy ny andro tsy ny tsirony tany sy androny lanitra ny ainako ary ny sabatra foana no novelomako hatramin'izay ary ny rahahako tena tompoko foana fa nefa kosa Andriamanitra mba ataovy androany mba mby amin'ny hafahako a dia ho tapahako amin'izay ny ziogan'ny olona izay mitondra anahy amin'ny zioka zany zaka any ianao ihany rapitso za hivavaka fa ianao ihany rapitso raha mbola misy olona eto manana an'izay miaina amin'izay ozina izay anaty zoom zany tena tapahantsika tanteraka zany rapitso. Alleloia. Dia ho tapahanao izany hoe zao zany ilay ozina afaka tsy voaozina intsony io raha ohatra ianao ka mby amin'ny andro hafahanao dia ianao ihany ny anapaka raha iova ianao. Alleloia. Raha iova ianao raha manana fandriana iova ianao. Genesis 27 Genesis chapitre 27 verset 40 tapany faharoa lay izy teo. Genesis 7:20 tapany faharoa kanefa zany hoe ninona zany ozina atao misy fanafodiny kanefa raha mby amin'ny andro hafahanao dia ho tapahanao ny ziokany ho afaka mivozonao ianao ihany nanapaka an'io rapitsika anaty zoom ianao ihany nanapaka an'io za hivavaka isy mampionona ty hivavaka ho anareo ianao ihany mahafantatra any amin'izay toerana misy ianao any inona le zavatra mbola tsapanao mihitsy tsy mety ianao ihany nanapaka an'io amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao anay zany. Alleloia. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao andao isika izara fahatsapana tapitra ny fandarana tapitra ny toriteny be ny voalaza iny ny kantoko. Alleloia. Alleloia. Na tosoratako avy moa ty tsy efa mahafantatra avy ihany io za Alleloia. Iny ny kantoko raha misy amintsika maniry izara fahatsapana hoy izany hoe nahakasika anah le inona ny nahakasika anao tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia manasanao ndao izara fahatsapantsika inona ny nahakasika anao tao anatin'izay toriteny zay inona ny voarainao dia andao tonga dia alefatsika ny appel dia hiditra ianareo izara fahatsapana dia manana 2 minitra nareo izarana an'izany fahatsapana zany. Andao ary aloha tonga dia ampandrosotsika izay olona tafiditra voalohany rahalahy Tojo lasa aloha rahalahy Tojo raha maheno be rahalahy Tojo amin'izao fotoana izao Jesosy zay vao maheno tahin Jesosy. Alleluia. Menanao ary fitenenana Tojo. Eta Jesosy dia mankasitraka nareo mivady tamin'ny toriteny fa nampahery sady nahakasika no mitondra lesona izay tena nakakasika anazy teo amin'ilay tantaran'ny Pepony Esau hoe na dia ozina aza izy dia mbola naheno ihany taty ambadika neny tamin'ny mangingina dia mbola nankatony ihany nahakasika hoe na dia efa vozina ary mbola nisika dia nakasika koa ny fanentana pasteur raha dia misy zavatra ary hitantsika hoe resy mety amin'ny fiainantsika mitranga dia mitoy izay ihany mankatohan'Andriamanitra tia mangingina mitoy izay ihany itean'Andriamanitra fa hitahian'Andriamanitra antsika zany izany mitahian'Andriamanitra ny Esau koa dia nakareny izy mbola niakofany rahalany ary izy na dia ao amin'izany sady tapaka ihany koa moa raha teo izy dia nakasika izy amin'ny hetsika nataony nahazoany fahasoavana dia nahafinaritra. Alleluia. Jesosy tsika rehetra mankasitraka. Alleluia. Mankasitraka indrindra andalatotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Alleluia. Jesosy amaly fitehanao Tojo dia maherezatra any dia Andriamanitra ny hikarakaranao hatrany amin'izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao. Andao antsika mbola izara fahatsapana hafa indray tsika misy olona hafa indray hiditra izara fahatsapana andao teo dia mentsika azy ny fitenenana tahiny tompo raha mbaverikahanao ny fitenenana inona ny azonao zaraina androany.
ary tena mahafinaritra be ilay tantara fa azay Jakoba foana no retany taketriko karana tena hoe fahafavana lehibe koa iasao na na tena mahasarika be anazy hoe nitondran'ny Jakoba nitondran'ny Esau no ilana Jakoba hoe miapoaka amin'ny lalànao ianao dia nefa rehefa tatoriana mitambahatra vita dia tapavery tamin'ny Esau ihany le tsodrana omen'ny dadana Jakoba lasa Jakoba indray ny akoho teo anaty fiain'ny Esau dia fa Esau manamabeko ny Jakoba namana ihany koa Jakoba somary mijanobary vao namana fa Esau hoe manana be tsirena ka manana ny otrany tanànany Jakoba ihany koa izy nefa izy efa voahodina dia tena hoe mahasarika be izy parapera satria araka hoe teny farantsy hoe izy ihany tena napaka monina eo amin'ny fiainana dia izay tena mahasarika napakisely dia mahasarika tena lohavady amin'ny fampianarana fa tena hoe mamy dia tena marikana rehefa Aleluia be mihitsy makasitraka Erika. Mamy be koa le fizarana fahatsapana tiako be le zany hoe zara fahatsapana amin'ny fizaran'ny Erika teo. Aleluia. Tiako be mihitsy le tenin'ny Erika teo le hoe i Jakoba mbola nijalijaly vao nanana fa Esau tonga dia nanana. Tsy hita teny tonga dia nanana. Aleluia. Tiako be kosa izay merci Erika tahian Jesosy ianao. Andao atsika mbola hiantso olona hafa ihany Aleluia. Mbola eo ihany nareo tsy misy mamaika antsika fa sabata ny andro andron'i Jehovah androany. Aleluia be ndao piditra olona hafa indray ary tsika izara fahatsapana. Aleluia. Ny tompo indray ary nabavy mihaja anao ny fitenenana inona ny azonao zaraina aminay androany ary mihaja. Tahian Jesosy pastor Menakavy tahian Jesosy tsika rehetrarehetra mankasitraka nanome fitenenana. Eny zavatra tena nakasika be anahy dia ny hoe ny Baiboly dia tsy natao antsika fa misisika tsika ankatoazany amin'ny takotakony. Dia nakasika be anahy ihany koa ilay teo-pony Esau hoe tsy nakatoan'Andriamanitra nakatoan'ilay rainy izy na dia fa nanao erreur izy tany aloha tany dia mbola niezaka izy nakatoan'ny rainy dia tena hoe nakasika be le izy ary tsika koa zany rehefa tsy manana an'Andriamanitra dia lasa misozona ny fiainantsika dia tsika zany tena mila misisika hisy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia azontsika ny teny fikasana sy ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Dia makasitraka nareo mivady pasteur tamin'ny toro-tenandrano fa mamy be. Aleluia. Amen. Aleluia. Makasitraka nabavy mihaja. Tsy hitanao ohatry hoe olona mitovy ihany ve ilay teny prahavavy mantsy rehefa narakaraka teo dia ny feo an'izy amin'ny rahavavy Erika sy mihaja dia tena mitovy. Misy fotoana tsy haiko mihitsy manavaka azy rehefa miteny anaty zoom hoe Erika ro zao zany mivavaka zany sa torapo zany sa mihaja. Aleluia. Dao tsika piditra olona hafa indray faraparany ndao ampandrotsika raha tafiditra ny connexion raha mety ny connexion andranabavitsika ny eny Charline dia metsika azy ny fitenenana tsy tafiditra izy. Miaratsiny tapaka ny apelan'ny eny Charline miandriandry kely tsika sao dia mbola tafiditra ihany izy aloha fa raha ohatra izy tsy tafiditra tsony dia andaotsika to dia hanao hira anankiray tsika ao aorianan'ity dia hivavaka ho an'ny firenentsika dia hivavaka tsika dia hivavaka ho an'ny firenena. Aleluia. Menao finaritra dore ary tsika Menakavy ndao ataontsika ity raha mahafinaritra be noho ny fahasoavanao. Aleluia. Ray malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao antsika rehetrarehetra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra mahatonga antsika miaina amin'izao fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra izao. Misitraka an'izany tsodrano izany. Menao finaritra dore isika lasoroa tantena ihany aloha raha mbola tafiditra ihany aloha ny eny Charline fa eo amin'ny resaka connexion moa no mahatonga anazy tsy mety tafiditra io tsy mety ny connexion anao neny ialana tsiny indrindra. Lasa arytsika eno hira anankiray tsika dia hivavakantsika aorian'izay hamarana ny fotoana. Saitsay mihitsy zany ianao mampifahasoavan'Andriamanitra zany. Aleluia.
zanakao avy ao anaty andavanandro. Misaotra noho ny fahendrena natafinao fitorovana mba ho anjara masoandro. Misaotra noho ny valim-bavaka tsy takatry ny saina marina olontsika mahatonga na hitraka manantena fifaliana sy fiainana misotra. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany. Tena makasitraka Tompo, manome voninahitra sy misaotra midera sy mankalaza ny anaranao fa tena tsara ianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny hafatra zay nomenao androany. Tena maminay ny teninao Andriamanitra. Ary tena hoe tsapanay androany Jehovah Andriamanitra fa tena hoe teto ianao, nombanay teto ianao, niaraka taminay teto ianao. Da io zany teny zany Jehovah Andriamanitra mba tsy ho very fa tena hoe amoa ny anatinay tsirairay avy, amoa avy zato ely, tsy manam-pataperana Andriamanitra. Angatahaka eto anatrehanao amin'ity androany ity, ny tsirairay avy Andriamanitra
izay tonga teto androany mba tsy hisy na dia ray aza Jehovah hiala maina tamin'ity androany ity mangatak'izay Jehovah Andriamanitra ampitoero any anatinay izany teny zany ary ataovy tafiala amin'izany ozona izany zay fa ataovy foana Jehovah Andriamanitra hoe indro izay ninona toerana nisy anay nataky ny ahoana firenirenena fialany taminao fandalovanay fotsiny androany Jehovah Andriamanitra tsy toa mangataky eto anatrehanao zay hoe soloy fitahina amin'izay ny ozona Jehovah soloy tsy hojano mahafinaritra amin'izay ny ozona Jehovah fefa niovy zay Jehovah niovy zay ary tena makatoanao zay akatoanao zay amin'ny voninahitra anao zay tsy nanabaraka ny anaranao tsony zay Andriamanitra matoky sy minao Jehovah Andriamanitra fa nizaniza pirenireny teto izy androany nizaniza tsy mety mijanona trano tsy mety maharitra amin'ny fanomponanao ianao ny amerina izany olona zany amin'ny fahamarinana ary ianao ampodiny sainy dia ho tsapany fa aika tena misy antony sy ngezabe ary misy vidiny ngezabe zany fizokiana izany ataovy manisy vidiny ny ara-panahy amin'izay zay manomboka eto Jehovah fa hatramin'izay nataony tsinitsinina zany hatramin'izay tena nieritretinay hoe zavatra tsy ilainy zany fa ny vola ny fitahina ny sakafo ihany neveriny efa zavatra lehibe neveriny esofa lehibe ny voanemba sy ny mofo rehefa namitsoratsotra amin'ny Jehovah tao any nazana kosa nefa izy dia natsapany fahadisony ary na dia teo azany fahadisom-pana tenana efa voaozy ny Isaka izy fa mbola nakatoany Isaka ihany Jehovah androany zay manapa-kevitry ny akatoanao androany zay Jehovah manapa-kevitry ny akatoanao Jehovah Andriamanitra metezanao amin'ity androany ity mba ombanay dia hovay Andriamanitra hovay ny lalam-piainanay voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay beny tsy voalazako teto Jehovah nefa Jehovah raha izay voalazako ihany moa Jehovah no tanteraka aiza moa ny afarahanay satria kely ny nge voalazan'ny papanay kely ny takatry ny sainay metra lavitra anao izay neritretinay any ho ataonao amin'ny tsirairay hafa izay tokantrano isam-batan'olona izy tsotra Jehovah Andriamanitra Halleluia Amen hivavaka ho an'ny firenena mampionina amin'izao fotoana izao ndao mpandrotsika mampionina hivavaka foya ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao raha afaka amin'ny teny mampionina dia menanao ny fitenena hivavaka ho an'ny firenena ihany ny tenako amin'izao fotoana izao misotranao zay Jehovah Andriamanitra tsy tonony amin'ny fahasoavanao androany dia mbola raisiny fahasoavana Andriamanitra ny ahafahany mbola mitondram-bavaka ihany koa ny firenenay Andriamanitra hitanao Jehovah Andriamanitra ny firenenay fa dia tena hoe latsaka anaty lavaka lalina ny firenenay nge Jehovah Andriamanitra ataony olona resaka amin'izao fotoana izao fefa manakaiky ny any amin'ny farany ary mahatonga ny firenenay tena voaresaky ny olona foana dia izao firenena tena manan-karena ny ambanin'ny tany manan-karena eo ambonin'ny tany tena hoe manan-karena ny anaty ranomasina na ny vokatra ny aminay Jehovah na ny lidsi na ny kafe na ny girofle na ny vanihy izany tsy manaiky an'izany ny karazam-bolamena sy ny safira ny amin'ny firenenay Jehovah tena hoe any amin'ny trondro any anaty ambany ranomasina any tena hoe tena hikagana Jehovah Andriamanitra izany firenenay izany Jehovah Andriamanitra nefa dia mahatra indrindra Jehovah mangataka Jehovah amin'ity androany ity hoe raha mba misy azonao atao jereo izany firenena izany ndao angatantsika raha mba psikanitra Clarissa noho ny vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao Akasitraka pastora dia tahin Jesosy tsika rehetra hiaraka hivavaka arsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenentsika Jesosy malala dia mbola velom-pisaorana sy fankasitrahana ao an-trano izay Jesosy
mbola mamerina fisaorana sy fankasitrahana anao zay ny amin'ny fotoanan'io fisaoranay anao Jesosy ny amin'ny tsy fahatapahan'ny fotoana teto tsy nisy ny fanelingelenana Jesosy nataonao zotra ara-dalàna daholo ny zavatra rehetrarehetra satria tokoa Jesosy dia tsisy marombaka izay ao am-pelantananao napetraka feno teo am-pelantananao fiandohan'ny fandaronay Jesosy raha ankehitriny izay dia tonga eto amin'ny famaranana Jesosy hitondra vavaka ho an'ny firenenay saotranao izay Jesosy malala ny amin'ny Madagasikara saotranao izay Jesosy mitondra anay isan'ambaratonga rehetrarehetra isaorinay anao vahoaka malagasy rehetra tsisy akanavaka Jesosy isaorinay anao malagasy rehetra izay miparitaka eran'izao tontolo izao satria tena olonao tokoa ary ny zanako sy ny asan'ny tanako izinao dia aoka ho adidiko ho asa mirera indray izay Jesosy malala mikohaka eto anatrehanao mitondra eto anatrehanao firenenay tsisy miafina aminao Jesosy ny zava-misy rehetra tsisy miafina aminao ny zavatra iainan'ny malagasy rehetra Jesosy hitanao avokoa satria masonao dia mitsinjo eny rehetra eny ianao mahita mafantatra Jesosy ny ao am-pon'ny tsirairay avy mahita mafantatra ny zavatra iainan'ny tsirairay avy eny tokoa Jesosy mahatsapa ny olona amin'izao fotoana izao eny miaina ao anatin'ny fahasahiranany betsaka tokoa Jesosy ny olona mbola variana miaina ny zava-misy Jesosy mijery ny zavatra hitan'ny masony saka sy miaina amin'ny fahazarany mifantoka amin'ny zavatra rehetra ranofo Jesosy malalo ankehitriny izay Jesosy dia vavaka eto anatrehanao ho an'ny malagasy tsirairay avy Jesosy izay mbola variana miremby tsy mihevitra afatra zava-dehibe aminazy Jesosy malala ny zavatra iainany aranofo arahita maso kanefa kosa Jesosy misy ilay tsodrano avy any an-danitra Jesosy ilay varavaranlanitra izay hosokafo anao sisa no androtsahanao fitaliana sy manam-pahatariterina ho an'ny olonao ankehitriny izay Jesosy dia vavaka ho an'ny malagasy tsirairay avy erinao zany Jesosy aoka ho tsapa zava-dehibe tokoa ny tsodrano avy any aminao ny fiarahana aminao Jesosy malalo aoka sarobidy sy hanan-danja eo mason'ny olona izany aoka sarobidy sy hanan-danja eo mason'ny malagasy rehetra Jesosy fa hiary anisy vidiny izy sy lakiny fanahy Jesosy hofaneo anatrehanao mandrakariva ny fiderana sy ny fanandratana anao dia ahafahana manova n'izao firenena izao Jesosy ahosisanao hoe sambatra ny olonao sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanitra ny vahoaka nefa ny fidianao lovany Jesosy malalo ny olona efa ny fidianao lovanao ny vahoaka malagasy Jesosy ka ankehitriny dia feno ny fahasoavanao feno ny fitahinao malagasy ny firenenay Jesosy aoka ny malagasy tsirairay avy anana toe-po mahay mankatoa Jesosy any mpitondra ankatoa ny vahoaka ankatoa ny zoky na ny ara-batany zany na ny ara-panahy ayana tanteraka ny zavatra rehetra Jesosy ay ankatoanao miaraka ny teninao ary indrindrindrindra Jesosy dia ay anaiky ny zavatra rehetra izay kasehanao izay efa nitendrenao ho an'ny olonao ary indrindra Jesosy ianao ilay malalan'izay mahasoso mahatsara ny olonao ny olonao Jesosy ilay fo mahay mitianao mandrakariva ilay fo mahay mikohatra anatrehanao ilay fo feno fitiavana sy fanajananao Jesosy malalo aorenao am-pon'ny tsirairay avy zany ka dia ho firenena sambatra ny firenenay Jesosy ho firenena miavaka ny firenenay ho firenena tianao Jehovah ny firenenay ninona zioka manakana an'izany fidiranao eto amin'ny firenenay fanjakanao eto amin'ny firenenay fanjakanao am-pony malagasy rehetra androany izay Jesosy dia mangataka ny famindraponao mangataka ilay tananao lehibe anapatapaka ny motopotika an'izany zioka rehetra izany Jesosy ka dia ho firenena afaka tokoa ny amin'ny firenenay ary vahoaka malagasy dia ho vahoaka afaka tokoa satria vahoaka tianao ary tianao ihany koa sy manajanao dia voninahitra teo anao reriany Jesosy malala ankehitriny izay tonga eto amin'ny famaranana izao fotoana izao dia ninona Jesosy malala mbola miantokampona any am-pony tsirairay avy any eny amin'ny fiainana eny Jesosy malala androany koa izany Jesosy dia jereo ny tsirairay avy izay manaraka n'izao fandarana izao eny izay manaraka mivantana na koa aoriana n'izao fandarana izao Jesosy aoka tsy ho isy tsisy diso fitahiana avy aminao zany tsy ho isy diso anjara avy aminao Jesosy fa ny fitiavana sy ny mpakatoavana anao ny no ahorona ao am-pony tsirairay avy ary ny zioka rehetra ny dia ho tapatapaka daholo dia misaoranay ianao Jesosy malala ny amin'ny fotoana ka raha isarakety izay fahasoavanao sy ny famindraponao dia omba sy anaraka ny tsirairay avy ireo izay mbola hiatrika hiasa Jesosy
ianao ny karakara ny tsirairay avy, ianao no momba ny tsirairay avy ny toerana rehetra izay misy anay eny, satria dia ianao no momba sy mitsinjo sisa ianao eny amin'izay rehetra misy anay. Ianao nefa naniraka ny anjelinao momba anay amin'ny lalana rehetra izay andehanay, dia voninahitra teo anao voninahitra mandrakizay Jesosy malala, ary amin'ny anara sarobitinao ny anaovanay izany vavaka izany. Halleluia, amen. Halleluia, mankasitraka rira ny ranam-bavianatra Kristy amin'izany vavaka mamy izany a. Andriamanitra manaka pasoavana any maro fitianao dia mitombotra dia mitombo pasoavana hatrany hatrany a ranam-bavy Clarisy. Tapitra koa fandarantsika lasa dia lasa amin'ny fotoana mifaly fampaheri taminareo teto, misaotra anareo koa na hatrany hatrany farany. Raha amin'ny ranatra tsika tahiny tompo salama velona somatsara tsika rehefa viantsika dia efa eo na amin'ny 7 maraina dia miaraka tsika anatin'ny fandarana commencement akira sy famotinana ny toriteny raha amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo ary aorianan'izay dia miditra anaty Zoom tsika amin'ny 10 sasany amin'ny 1:20 iny manomboka ny commencement dia amin'ny 2 sasany takamazatra miditra eto mampinona mitarika fotoana dia tonga etoko ny tenako mitoriteny tandrina andro sabata isika. Bon sabata tsika menakavy arabaina tonga amin'izao andro fitsarana izao dia mitsara soma tsara amin'ny fafinaretana fa dia ny ten'Andriamanitra dia milaza fa sambatra ny olona izay manao an'ity andro sabata ity ho fafinaretana ka dia ho aminao any fahasambanana fitahiny sy fahasoavany tahiny tompo daholo. Izay mares.org akiradio.radio14345.com raha te hihaino radio ianao te hiditra anatin'ny site web antsika ianao izay mares.org hitanao koa hatramin'ny radio, hitanao ny fandarantsika rehetra. Tahiny tompo daholo maheresitsika rehetra. Saotranao amen.